Inona lasaka itany ny anay ka ohatra zay nisy tsy afaka anao zay satria zay palasany ambanivohitra zay zany no ilana an'ity concertation nationale ty mba hametrapetrahana an'izay tsara apetraka tsara zay dinika rehetra zay hoe rehefa mifidy de zao no tokony atao maro be zany zavatra tokony ilana an'ity concertation nationale ty mba ho tenerana ny rehetra zany zavatra atao eto Madagasikara rehetra mba iraisany rehetra ny zavatra atao eto Madagasikara. Eny ary maranazy atsika meko minitra vitsy ianao zany amin'tinanao azy satria mbola misy namana anankiray io mbola avy any Sofia ihany jeune team Sofia Toavin-jafy Carleto Judicael mbola ho avy eo eny ary teny farany ary teny farany dia manetana ny rehetra zany indrindra tsika amin'ny fahatro Sofia iny tokony mivonina tsara tsika amin'ny concertation nationale io satria nanamafy ny eto zany zay aty de efa manamafy tsy maintsy misy ny concertation nationale tokony hivonina tanteraka zany tsika amin'ny concertation nationale io satria io ny vahaolana tokana hiverenan'ny Madagasikara am'lone fa irahantsika mahita ny zava-misy ankehitriny fa tsy hita hoe aiza no tena misy atsika hoe inona ny tena misy atsika sy tena tsika tsy fantatsika am'izao fotoana zao hoe inona marina ny tena misy atsika ka de manetana atsika rehetra mba ho risy lahatra tanteraka na izy amin'ity concertation nationale ty sanatria ny vava raha ny fahitana azy io tsy io fa tsy anonganam-panjakana io fa hanaovana ny tenerana de anetanana atsika rehetra zany. Eny ary dia isaorana ny namana Rakotonerina Joseph zay filoha ny tiko Madagasikara amin'ny faritry Sofia ny vahiny teto amin'ny miaramonja IBS Radio Mada omendalana anao tompoko dia ambava homana ampomeritreritra manoloana ny toejavatra zay anteneniny teo ny tiatsika mafisana fotsiny ny ao anatin'izay rehetrarehetra zay de ny hoe tsika ohatrany varina eto Antananarivo eto fa i Madagasikara tompoko tsy Antananarivo ihany fa Madagasikara zany izy hoe Madagasikara malalaka be zany ary ny vahoaka malagasy dia iray ihany ka sao tsika mieritreritra hoe misy ny filazana eto sero nanao an'izao ho fampandrosoana reny zavatra ny teneniny namana reny ny zavatra mitranga any amin'ny faritry Sofia fasairanana ara-toekarena fasairanana fotodrafitrasa fasairanana amin'ny tsy fisian'ny fandriampahalemana dia izay no ilanan'ny miara-manonja efa hitako eto ary ny mpisehatra manaraka Toavin-jafy Cartelo Judicael izy dia filohan'ny jeune team na tanora team ao amin'ny faritry Sofia ihany metsika sehatra be mitsy Sofia tamin'ity fandariny indray mitiro akty falomerabanao ary miarahaba ny namagna ato amin'ny miara-manonja de miarahaba ny vahoakan'ny Sofia ary manontolo magnaraka ny miara-manonja. Fantanina voalohany ary ho atsika izany apetratsika amin'ny namana filohan'ny tanora team amin'ny faritry Sofia manahoana aloha ny fahasalamany ny tanora team na ny team amin'ny ankapobeny ao Sofia. Ny team aloha amin'ny ankapobeny salama tsara fa ny tanora team no tsy salama satria nahoana satria tsy mahasalama azy tsy manana asa ny tanora rehetra tsy team marery ihany ny tanora amin'ny ankapobeny mihitsy tsy manana asa zay nilazako hoe tsy salama ny tanora ny faritra Sofia. Tsy salama ahoana ny fipetraka zay hoe tsy fisina asa ny atoeran'izay raha vao nanao propagande manko zao fitondram-panjakana zay mijoro ankehitriny zao nampanantena asa voalohany ho anay tanora ny teny mihitsy reto amin'izany hoe agnome asa ho an'ny tanora mba hialagna amin'ny tanora miala an-tragno tsy renireny fotsiny fa mba andeha hiasa nefa tsy zany ny zavatra misy tsy zany ny zavatra hitanay raha mifatry Sofia manokana ny asinteny. Iny toerana iny ohatra tsy de misy orinasa loatra araka ny teneniny namana teo inona ny mety hoe mahatonga an'izany raha ny fahitanareo azy adiny tanteraka maro de maro ny antony mety mahatonga ny hoe le tanora ny tsy fisian'ny asa amin'ny faritra Sofia voalohany de zao le fanjakana mihitsy zany
tsy miraharaha ny ny amoroagna an'izay asa zay. Inona miprofy teneninareo hoe tsy miraharaha ny fanjakana? Profiny zao zavatra tokony nataon'zare zany raha ohatra ka hoe ndeha handany vola ataontsika ohatra hoe amin'ny fanaovana kianja zay mety mbola asitsika resaka rehefa avy eo mipetrapotsiny ao tsy vita nefa vola firy nefa mihitsika agnatin'ny zavatra ao raha ohatra ka zay no mba nanaovana orinasa kely mba isaka ny distrika mety misy hasa fogna ny tanora. Ny olana manaraka de zao miezaka zany zay tanora mba mamorogno hasa kely ho an'ny tanora namanay ihany. Zavatra misy jiro maty lava tsika teo zao fa nahita. Fa maty izy teo. Tsy aty fotsiny misy an'ireny fa any amin'ny faritra Sofia Ray Manontolo délestage lavareny. Mba miezaka magnano activité madinidinika mba hisiany asa nama agnatanana tanora ty zavatra mba ataotsika. Délestage lavareny. Fa raha tsy nilalagna magnano ny ataony. Karaha iresaka ny fararin'ny tanora amin'ny faritra Sofia marary de marary raha mino fa tsy Sofia rery tratran'izay zavatra zay fa Madagasikara Ray Manontolo noho ny tsy fahaizan'ity fitondram-panjakana ty micréer le asa ho an'ny tanora. Le tanora zany lasa hita mavesatra manoloana an'le toedrarah indray lasa famatika mihitsy le izy. Lasa enta mavesatra satria tsy izy tokony hagnampy ny ray aman-dreniny tsy managna asako. Izy tokony hoe hitonga ray aman-dreniny hiloha lalagna ny ray aman-dreniny hagnentagna ny zandriny hagnampy ny ray aman-dreniny nefa asa tsisy ho anazy. Mba misy matsapa mandrangondrangotra kely manao mamorogno asa tsisy raha manjara jiaby tavandra jiro izy zany. Ohatrany manokana zao mo resaka filagna jiro mihitsy ny tegna zavatra mba nataonay zany ndesigny hasa ny créer de nefa jiro tapaka lava misy adiny 2 misy adiny 3 de lasa tsy ampy zay amin'ny fitadiavam-bola ndesigny raka voatery. Efa nanontaniako tamin'ny namana teo aloha ihany ny amina hoe be dia be fampanantenana nataon'ny mpitondra. Raha hoe ny amin'ny faritra Sofia iny zany no raisina hoe anao an'zao anao an'zao anao an'zao ny zanak Sofia betsaka ihany koa ny tanora vita fianarana. Fa rehefa vita fianarana izy makaiza maromaro manam-pahaizana nareo ao fa makaiza de mitondra inona ho an'ny faritra Sofia le diplôma. Sa hoe ravahana fotsiny le diplôma ohatran'ny etisy ohatrany mitovy ihany ve le aretina sa hoe ahoana? Manaona le tanora vita fianarana? Hatreto aloha tegna hita ary maro mianatra ny faritra Sofia ny tanora ao. Fa nefa ny ankabetsahany tsisy nitondra zany fahaizana andreo zany ao aloha. Ataoko hoe nianatra zareo fa tsy tonga lavitra zany le fahaizana zareo tsy tafavoaka mihitsy. Satria nahoana? Ataontsika ohatra hoe za zao ohatra nianatra za zavatra ray fantako igny. Karaha vao mba managna vina kely za hoentiko hoe ty zavatra ty nianarako ty ho ampandrosoko ny faritra misy anahy ao. Tonga de misy migafy anao. Tonga de gafy tsotra zao raha tsy laza fotsiny atsika amin'ny resaka diratsika kely amin'ny resaka risara teo. Docteur izy nefa mba misy ezaka izy tiany atao hoe ampandritany nefa fa maro fingapingana maro. Ohatran'izay koa zany aty amin'ny tanora mba maro nianatra tanora Sofia ao fa nefa vao misy zavatra hataonao na zahay fogna ampitaoko hoe milalagna satria toeragna misy zahay zany somary mitsofoka kely avy amin'ny ville de mba misy zavatra tiagna hatao ambomboatra kely madinidinika de fa iza naniraka niranao an'io ohatra inona mahatonga anareo anao an'io itretiny fa ho adversaire politika foana zany raha vao misy zavatra kely ho ataonao zany. Ohatrohatra zay ny zavatra indrindra hoe tiako Madagasikara indrindra anao tiako Madagasikara zany any aloha.
De efa fantatra ny hotoyany. Efa nresaka kely ihany ianao amin'izay hoe resaka tsy fisiny fampandrosoana izay, lasa eto mavesatra ny tanora, tsy misy orinasa, zavatra tsy ahitam-bokany eo no atao, ahoana ny lalana ratsy. Io fa aretin'ny iraisany Madagasikara fa ny ao amin'ny Sofia manokana, ahoana ny fandehan'io. Nisy fampanantenana koa hono, de ataoko hoe hono aloha fa eo nareo hiteny azy. Ny lalana amin'ny Sofia ray manontolo mihitsy. Tonga de izy ray manontolo. Tonga de ray manontolo mihitsy raha ny lalana zany tsisy raha manjary. Tonga de tsisy Nefa Sofia azo lazaina région mamokatra. Raha tsy voalohany angamba izy faharoa eo Madagasikara tsy laza mandry tsara. Amin'ny arena na ny arena kibony tany ara. Mandry tsara, belangna regny vary. Nefa ny famoahagna zany. Raha tsy miandry fotoagna tegna maigny de maigny angambany. Ho mety hoe hatafavoaka zavatra avy anatin'ny district ray mandeha amin'ny district anankiray. Ameo anarana lalana mihitsy hoe ny mpanaraka amin'ny miara-mononja satria tsika tsy eto Madagasikara betsaka ho ny avana ny ivelany ihany, mizanaky Sofia be dia be ny any Frantsa sy États-Unis any lalana aiza sy aiza ohatra. Mandry tsara Antsohihy. Zay aloha nisako teny satria agnisan'ny tany vizivizeny matetika igny. Tsy mbola nisy fagnamboaragna hatram'izay. Reo ao zao migrigraty kely. Hitanao lefa taloha simba reny. Reny koa karaha ohatran'ny mipody. Fahitako anazy ohatran'ny hoe potehana. Fahitako azy. Hevitriko manokana zay satria le izy grigrateny zareo nefa tsy vitena goudron akory. Raha vao orana zany milatsaka tonga de vita tanteraka koa lombo. Ary mbola tsisy mihitsy ataoko ohatra koa amin'ny any belagnany igny. Palipalasony kely de tsisy varany zany. Magnazay koa Port Berger Antsohihy. Toeragna 120 km eo ngamany. Noho ny aratsy ny lalagna alenao amin'ny 10 lera. Belagna zany manko anao miala 5 heures du matin Antsohihy igny ataoko hoe amin'ny 4 hariva agny vao tonga agny nefa tany 100 km mo. Noho ny aratsy ny lalagna. Tsisy raha manjary zany le resaka lalana aloha amin'ny ankapobeny nefa hoe io zany anisan'ny nampanantenana ihany koa. Na nahoana ny fatongavan-tsainan'ny olona ary zao. Manao ny hoe fampanantenana ato zao nefa ny zava-misy iainana ankehitriny. Amin'ny faritra Sofia. Amin'ny Sofia manokana zao satria ao ihany manko ny misy anay de ao ny tena haiky koragniny. Indrindra ny amin'ny tanora. Zahay maloha teto na tsary tegna voafitaka mafy de mafy. Ny raha jiaby zay nampanentenegny zahay tanora ndraiky nampanentenegny ny faritry misy zahay ao. Tsisy hitanay hoe zao mba tanteraka. Na ny raiky. Tsy hitanay hoe zao mba hoe zavatra mivaingana. Fa mpanentenegna fotsiny hoe zao nefa tsisy raha hita. Ka amin'ny ankapobeny donc ngamba mety olo mahita tombotsoa manokagna ide ngamba ny afaka hiteny amin'ny faritra Sofia ka hoe miadagna ny tanora na misy asa ny tanora. Fa ny 90% ny tanora tegna fay tanteraka mihitsy zay ilazagna azy. Eny ary ka nazanona tsy zany nefa firenena tsy maintsy banjirina toavin-jafy Cartelo Judicael filohan'ny tanora team ao Sofia. Ny tanora dia hoe tena miandrandra ihany koa an'ilay concertation nationale amin'ny maram-paranantsika azy efa nisy firesahana azy ihany teo. Ahoana ny fahitanao azy? Hitondra inona io? Ny fahitako azy aloha tegna ilaigny mihitsy le concertation nationale satria ao ny afahagna mandravogno ny olagna rehetrarehetra zay nisy ary nisy any tsy fahombiazagna zao amin'ny resaka fifidianana. Ka fahitako azy
ny concertation nationale dia agnisan'ny vahaolagna tegna tsara ndesigna handravognagna ny ahiahy jiaby ary tsy ahiahy moa zavatra efa tegna hita mihitsy hoe avy tsy maintsy ho zay ny lalany raha ohatra ka tsy zay ny atao satria agnisan'ny tegna lany fagnahy mihitsy zahay agny amin'ny faritra Sofia agny indrindra amin'ny resaka firafitry nyty senisy ny ACCT agnisan'ny miandrandra zegny koa concertation nationale zegny zay tanora amin'ny faritra Sofia. Eny ary amaranantsika ary satria mbola maromaro ny vahiny sehatra eo mbola hiakatra koa ny namana fanira zafy manantany inara ny entin'ny JDKL mamitina zay sy ny hoe tena FDB tianao avotra raha misy zatra tsy voateny dia fotoanany ihany koa zao eto mpamaraparanantsika azy afatra ho an'ny vahoaka Sofia ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy. Ya, voalohany aloha misaotra ny miara-manonja ny ampiantragnony amin'ny faritra Sofia ato. Dia mafimafy. Dia fa ny afatra angamba tiako ampitaina indrindra tsy amin'ny tanora ihany fa ny ampitondra amin'ny faritra Sofia ao. Mba zahavo zahay tanora ary mba tao ny zavatra nampanantenenareo ny vahoakan'ny Sofia. Ka le mandany zao ry JDKL efa taona zao tsika efa taona zay no lasa ty 2022 ty efa namany tapitra zao tsika efa septambra dia efa hiditra amin'ny farany taona herintaona sisa dia hoe mbola ampanantena inona indray manao fandraisanareo an'izay. Ka reo manko zao io manko fa fomba ny zareo mihitsy zany mampanantena nero tsy vita mampanantena ka zay ny agnomezako hafitra andreo hoe vitao ny zavatra nampanantenaina aloha so dia mba aloha tapitra ny zareo ihany mandany zareo ty sa vitainy zareo fa azo mampanantena zavatra hafa tsony. Eny ary dia amin'ny tanora manokana manainga ny tanora ny Sofia aoka tsika zalahy ho tontotry amin'izay fa tsy ataon'olona tohatra fiakarana fotsiny hoe tanora nefa handaingagna havandivandesagna lalandava zao tsy mety tsony zao fa manainga ny tanora hetsika irahinantsika haneo ny firaisankinantsika zay tsika amin'ny faritra Sofia ao hiady amin'ny tsy fahamarinana ndraiky fagnararaotagna jiaby misy amin'ny faritra misy atsika. Eny ary isaorantsika toavin-jafy Cartelo JDKL zay afoloan'ny tanora tiako Madagasikara amin'ny faritra Sofia nitondra an'izay amin'ny fanazava-kevitra izay ambava homana mpomeritretra omendalana ianao ary dia mbola misy ny mpisehatra anankitelo mbola ao ambadibadika ao ny sénateur Joseph Elon dia efa nambara teto efa hitreo izy Christian Tabera ihany koa ny hiakatra eo ihany koa raha ny fandaminana eto asisy izy zay fa efa any an-dalana any angamba dia efa eo koa ny député Alain Ratsimbazafi lany tamin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny district any Atsimondrano efa manao chauffement ambadika ao ihany koa dia manasanao zany anaraka hatramin'ny farany ny miara-manonja MBS Radio Mada faly miaraba mifanira zafy manantany ary ndao ary. Misaotra anao Rina Rabe Mananjara dia makasitraka ihany koa ny tantanana mifandarina zay nanomboka tamin'ny sivora sy sasany teo miaraba ny teknisianina eto amin'ny Fobesy any amin'ny toerana rehetra zay andraisana ny MBS rehetra manerina izao tontolo izao ny pakasitraka ny mpiain'ny Radio Mada ihany koa satria miara-miasa amintsika ny Radio Mada zay miara-manonja antsika isika ny ampitan-dranomasina rehetra any dia arabaina avokoa zay manaraka ity fandarana ity efa nambara teo fa ny Saint Joseph Elon iaraka amintsika eo raha ohatra ka mety dia efa maty ny telefona mba tsy hanelingelina antsika ny dikan'izay iresaka zavatra maro be tsika androany ity fa aza misy miala aloha zany fa ho resahantsika io resaka tsira be sy adevitra inina voiziny ry kerisaina sy ry terisay io ho resahantsika tsara amin'ny Antsipria ny zava-misy ny zava-nitranga tany Antsirabe amin'ity fandarantsika ity ary hitondrantsika zay mety ho fanadihadiana le lafim-panazavana miaraka amin'ny sary isan-karazany zany satria ana manko efa misy vondron'olona mitsatsaka efa misy vondron'olona efa sahiran-kevitrany hoe
tena ahoany ty zavatra ty fa ohatrany tsy ho tafa tsy poinsa tsontsika am'le 2023 sy no avy eo de ahoana ny fomba ahafahana manelingelina, ahoana ny fomba ahafahana migane d'avance ny terrain rehetrarehetra ka na resaka fiangonana io na resaka asa sosialy tsotra io na resaka mety hoendrika fitokanana zavatra tsy de manahoana io na resaka fizarana am'izay fanampina tokony ho zositra ny vahoaka malagasy de tsy maintsy anaovana récupération politique daholo satria efa miketriketrika ny sain'ny baka plus 24 am'le cerveau sy de makaiza loatra am'le raharam-pirenena de manao an'izay fomba mamoetra rehetrarehetra zao de mitonga amina communication zay mampimebe fa ho resahantsika zay rehefa aveo fa zay ny tiako tenenina hoe aza mbola amikoropaka aza misy mialitsika fa jerevantsika tsara mihitsy ny resaka kilalao na communication ho an'reto olo reto mba ahitantsika hoe atraiza mandrefy azy fa reo olona efa resy reo efa miandro sarahany reo fa manao ohatran'le vovoan'le efa mialaina sisy reo hoe ahoana no ahafahana mba mametraka tsara n'le empreinte-tsika de mba tena hoe milalao de miasa andro alahady daholo ny compte faika sy ny mpiara-miasa amin'izy menakavy positivena am'le déplacement ramsekely omaly sy le hoe ahoana na ahafahantsika manao récupération politique raha gova koa moa zany le tsy nahazo rariny tamin'ny afomanga le saika ho apoka tamin'ny andro alarobia iny nefa mifahoriana mbola ao ambohitra any Kongoany ka rehefa tsy nahazo rariny tamin'iny de niketriketrika ny am'vakana karatrany de ho resahantsika ho ary vaveo fa reo ndray tsy ampy antsika reo raha resaka kilalao ana serasera sy fahafantarany vaoka inona ny zava-misy fa avelao izy aloha ampifalifalo ny fony manao auto satisfaction ao izy menakavy aloha zany satria mahatsiaro vizana loatra izy ao anatin'le situation de mbola ho avy eo sénateur Joseph Félon, mbola ho avy eo Christian Tabe rehefa mikotrana tsara mihitsy ao ambadika ao ngarainy député Alain Tsimbazafa koa moa zany miaraka amiko mamarana an'ity fandarana ity de fa manomana tsara mihitsy atsika am'izany fa ny ekipa miara-manonja aty am Pac d'Avant any am Trois Carrel any am Défense vonona daholo tsisy mialy zany eto ny ekipa sasany mbola any Antsirabe any ny sasany efa any anaty terrain samihafa any zay natao hoe miara-manonja tiako Madagasikara ny RMDM sur le sehatra rehetrarehetra eny ary sénateur Joseph Félon miarabanao tonga soa miarahaba antsika jiaby na ny mpagnaraka nyty émission ty na atsika jiaby technicien ato sénateur Joseph Félon ianao mo avy any Nosy Belleville efa misy andro maromaro vitsivitsy tonga teto Antananarivo ianao nazanaty zany tiako ararotana kely any ianao fahasalamany ranabavy ny Donia zay zanako Nosy Belleville nitolona ao anatin'ilay fikambanana zafiny fotsy no gadraina am tsiaradraliny amina resaka ady tany manahoana ny fahasalamany ranabavy ny Donia am'izao fotoana zao sénateur Joseph Félon izy io mbola marary izy tena amin'ny hôpitaly izy moa misy arety goutte de mbola marary izy ankoatran'izay dia mbola tsy salama mihitsy nony zavatra nanjo azy tsy normal zay ny zava-misy tsy normal ny gadrana azy fa fitiavana igadra azy fotsiny mba tsy hanelingelina ny fitondrana angamba fiaverako azy fa tsy normal mihitsy ka za eto dia miteny ary miteny amindreo mpitondra mpitsara any Nosy aboanareo ny Donia fa raha ataon'io dia miaro ny tombotsoa am-pirenena miaro ny fitiavan-tanin-draza ka zay no antony ivolagnany raha jiaby volagniny io ke zay no ivolagniko aminareo hoe aboanareo izy fa tsy normal raha ataonareo izy io zay
mirary fahasitranana fahasalamana ny nidonetsika ny mpanakanto moa zany de manao tantsoroka manampy azy ry Tansimena ry Licentia ry Edinosy maro samihafa de fa niantso an'izay hoe ndao ampiana ny nidony zany ary zay hoe tiavo izy am'izao fahavelony zao niezaka rehetrarehetra taony ary hijoroana ho an'izay tanindrazana izay mety mbola tonga ny Nosy Belleville ihany rehefa aveo sénateur Zofelon fa na izany zany olo-pirenena ianao mahita ny zava-misy aloha ahoana fahitany sénateur Zofelon zao zava-misy mifamaofao miodikodina manahirana eto amin'ny firenena zao isan'andro mino fa mitovy amin'ny vahoaka rehetrarehetra ianao maheno skandaly ianao na are-pirenena naondrana mahita tsy fanjariana ianao na motsampona indray ho ny tary na nodikodim-bola indray ho ny rano na niesorina ho ny rano fa nikitikitika tovavy ny sasany indray ho ny hoe ny famaly tamin'ny Rayana ho ny Rayana ao anaty fanjakana zany ny fiainana eto Madagasikara akoatra ny fantrana sénateur Zofelon inona mba fomba fijerinao an'izany? Ny za aloha magnaraka vaovao maharaka vaovao jiaby io fa io dia ny zavatra misy eto Madagasikara dia tamin'ny 2010 dia efa niteny zahay tamin'ny 2010 zany efa niteny hoe tokony agnano fagnovagna ny rafitra hitantanana ny firenena isika fa tsy normal raha misy eto Madagasikara zay nahatonga anay nanao any Madagascar le changement igny dia tanatin'ny 2 taona nanao an'igny dia nahazo les résolutions zay nisoniaviny CST maromaro tam'izay 135 membres ny CST nanao sonia sur les 150 de nisy am'izay les propositions de loi ka natao les propositions de loi de ozy ny filoha tam'izany fotoana izy moa paix à son âme fa efa tsy eo koa izy Dolin de nahazo baikony izy avy tamin'ny président tetezamida tam'izany fotoana hoe fa tsy maintsy hoentina any amin'ny ambassade de France aloha ity proposition de loi ty zay vao azo enrôlena ato anatin'ny androm-panjakana CST dia za no niteny taminy za tsy tondra ny tiany hoa satria efa fantatra fa misy zavatra imposeny vazaha eto amintsika zay ny zava-misy ka eto dia mitodika amin'ny antenimieram-pirenena mitodika amin'ny antenimieran-doolona ovanareo ny lalagna zay misy amintsika eto fa tsy mampandroso ny firenena io fa vomaika anahirana atsika ny raha misy ka zay olona magnamia baiko dia tokony ametra-pialagna fa tsy mety tsony amin'ny fanjakana malagasy izao zavatra mizao fa sahirana ny vahoaka malagasy eto a Madagasikara ka zay no nagnanaovanay Madagasikara le changement igny misy dikany 2 taona be zao nanafatra mpampianatra manam-pahaizana avy amin'ny université enina eto Madagasikara amin'ny renivohitry ny faritany dia tonga teto daholo ireo anankiroa solotena isaky ny université dia nanao an'le Madagasikara le changement tanatin'ny 2 taona nanao an'igny dia vita le 2 taona vita le résolution nanao sonian'io aby olo jiaby maro nagnano sonia maro nagnano sonia nahita fa tokony hovagna ny raha misy or am'izao fotoana dia tsy miova ny raha misy a Madagasikara fa vomaika sahirana ny voaka malagasy vomaika mosary vomaika lafo ny fiainana vomaika tsisy raha manjary ny maramila koa zio mitifitry ny vahoaka malagasy olo efa magnamboho tifirindreo zay ny mahagaga ka eto dia zahay no miteny za no miteny eto fa techniquement efa tsy mety ny raha misy eto Madagasikara fa mila ivoagna zay ny voalazany manam-pahaizana ny université voalazantsika dia université Antananarivo Ankatso taloha dia isarombagna mandeha ao mifandrombaka ny olona ny
Comorianina, ny Afrikana, ny Mauritiana, ny Réunionnais mifandrombaka mandeha ao. Amin'izao fotoana dia na ny bourse ny mpianatra tsy voapaye, na ny hagnano peinture université tsika tsy vita, hagnatsara ny université tsika tsy vita. Ireo université agny amin'ny faritany moa voalaza fa tena efa tsisy raha manjary, ka izegny zava-misy. Ny orinasa tsika jiaby matimaty, zegny raha misy. Ny siramamy nosy be tsy mety mibiagna, pêcherie nravegna nanjary tsisy raha mibiagna, ka izy io fiangaviagna dia allo ibiagna orinasa, allo atsika hitsabo vary. Zegny voalaza agnatin'ny boky io, dia ny hoe Madagasikara tsy tokony magnafatra vary fa tokony mandefa misy le autosuffisance alimentaire, de aveo amizay afaka mandefa vary amin'olo hafa. Zegny tokony izy. Madagasikara dia agnatin'ny firenena manan-karena indrindra ambonin'ny tany. Tsy normal atsika mijaly be ohatran'izao. Zay nahatonga anay nanao an'le hoe Madagascar le changement, ovana ny lalàna misy eto Madagasikara. Zay ohatrohatra ny zavatra tiana ho lazaina eto. Le fahasarana no tena mijaly mafy le vahoaka malagasy, nanolotra sosikevitra Madagascar le changement ianareo tamin'izany, anjara biriky nentinao indrindrandrindra sénateur Joseph Félon. Tsaroko tsara, anisan'ny adevitra niaraka taminao tamin'izany ny tenanay sy ireo namana mpiara-mitolona maromaro nandaniana fotoana zany. Nisy économiste teny amin'ny université manerina Madagasikara, nisy avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, misy mpitarika titran-drazana maro be misy natsona tamin'izany fotoana zany. Zany hoe sady nandaniana heriny nandaniana voly izy iny sénateur Joseph Félon. Ianao ve mahita fa ino ny vahaolana zany raha ataony mizazoro nylay concept Madagascar le changement iny am'izao, satria raha mijery le fanadihadiana ho alefako moa zay faraparany ihany le tena mahamenatra mahita an'le hoe firenena farany folo mahantra indrindra eto atany Madagasikara, fanadihadiana 2024. Sénateur Joseph Félon. Ya, ny raha mahagaga de zao, za zany mahatsapa fa tena firenena tokony handroso Madagasikara, fa noho tsy fahaiza mitantana, tsy fagnarahana le resaka natao, ny manam-pahaizana zay nanome sosikevitry, tsy arahana Ary malagasy reo malagasy reo, tsisy vahiny misy natsona tsisy vahiny. Ny manam-pahaizana teto Madagasikara malagasy daholo ireo dia tsy arahana ny tenindreo fa magnano raha hafahafa fo ny mpitondra. De zao mbola miverina, ka za dia miteny fa tsy ho possible mihitsy ampandrosoana Madagasikara ty raha ohatra ka tsy manaraka ny teny zay nataony manam-pahaizana malagasy atsika eto Madagasikara. Agnisan'izany ny solombavam-bahoaka zay niandriandraina tamin'izany fotoana hagnano le fanovana ny lalàna, fa tsy nraraindreo. Taty afara moa lazaiko eto, androany za milaza an'izay, taty afara natsona za de nalefa amiko ny karapanondro tsy malagasy an'io mpitondra io. Zay ny zava-misy le filoha io zany. De ka ny lalam-panorenana dia milaza ny lalam-panorenana fa amin'ny ao dia hoe rehefa manana taratasy gasy ianao de efa mahazo milatsaka, fa amin'ny magnaraka ty, ary zay no mahatsara ny concertation, dia tsy tokony mahazo milatsaka filoham-pirenena intsony ny olona manana nationalité hafa, fa tokony malagasy irery ihany. Fa tsy hoe anao manana nationalité 10 rehefa misy malagasy ao de efa mahazo milatsaka anao, ka rehefa tsy manjary neto de lasa manasoa le firenena zay nananao taratasy hafa koa. Ka nalefandreo taminaka io taratasy io, hitako maso dia teo zany teny hoe normal raha ohatra ka ity fitondrana ity zany no tsy miraharaha ny voalazany manam-pahaizana
malagasy. Lasy vetivety sénateur Joseph aloha raha tsy diso hoe ianao mipetraka naharitra tany La Réunion anisany nahazo fahafahana hoe omena am'izay hoe fizakana zoam-pirenena frantsay zay fa nanda ianao nandaza inona ny antony satria nandaza satria fahitako azy dia fanasoketana ny mahamalagasy any tena dia omena taratasy vazaha satria mifandrombaka mila taratasy vazaha ny manam-pahaizana sy ireo zay nahitahita am'ty firenena ity dia nandaza fa za ny teny hoe za je veux la souveraineté de mon pays je rentre au pays de za tsy mila an'io gaga mihitsy le greffière tao amin'ny tribunal fa ozy hoe enareo any Anosy-Be mifandrombaka mandeha ty Mayotte am'izay azahoana taratasy vazaha enao ndray omena de tsy mangala zaho tsy mila an'io zay zany le izy tsy nangala tsy nila mihitsy za le taratasy vazaha fa za je suis fier d'être malagasy ary ny souveraineté du pays no vendohan-draha raha satria mbola tsy nahazo le souveraineté tsika le tena fahaleovantena mbola tsy nahazo tsika satria i Pierre Tsirangana paix à son âme no CST teo aloha niteny tao aminay tam'izay tao amin'ny CST izy dia niteny koa hoe zao niteny dadako izy premier président de la république zany io no niteny hoe niteny hono ny vazaha fa tsy azo atao ny mampandroso ny firenena avy ny zanahana zay ho izy ho Pierre Tsirangana de zay zavatra zay de atsika zao mbola tsy nahazo ny tena fahaleovantena fa mbola voabaiko ka ireo zay mpitondra eo dia frantsay dia manaraka ny baiko ny frantsay fa atsika mila fahaleovantena tena izy fahaleovantena marina de la vraie souveraineté atsika no mahatsara nyty firenena atsika ity zay ny zava-misy ao anatin'le Madagasikara le changement tsy fatako ve misy balise ve ny fomba fanondranana lasa aloha fomba fitrandrahana ny harem-pirenena mba tsy ho tonga amina fanondranana tsokosoko tahaka izao zay nitezofenao satria tena bahoana mihitsy tena ohatrany hoe fanondranana bojo fanondranana sauvazy tsy ampiheverana ny fanondranana ndraindrena tsokosoko eto Madagasikara ya am'le Madagasikara le changement voalohany ovana ny lalàna kely ny inty ny taxe zay alaina fa mila ovana io de veo atsika zany dia tokony miezaka ny ijery ny fomba hitrandrana ny volamena atsika sy ny sisa fa tsy hoe ahondrana makany ivelany a Madagasikara le changement io dia voalaza anatiny ao fa ny volamena dia azo atao garantie amin'ny banque centrale tsika mba hampantanjaka ny vola fa tsy hoe ny euro no lasa matanjaka ny dollara no lasa matanjaka anefa ireo firenena européana tsy manana ny arena nanatsika azo atao tsara ny migarantira ny vola malagasy amin'io fananatsika volamena io mba azo tanjaka matanjaka tsara azotsika atao tsara zany fa tsy ekeny frantsay zany fa ozy ireo hoe tsy azo atao mampatanjaka ny Madagasikara fa avy alao izy hijaly eo foana de rehefa sahirana omena vary omena fanafody ampindramina vola io vola indramina io tompoko de ety no ilazako azy satria l'olon'ny Madagasikara ny tena taloha dia tsy maintsy alohantsika alohan'ny vahoaka payen'ny vahoaka zany io vola indramina io ka ny vahoaka no atao hoe mpitondra ny vahoaka no atao hoe fanjakana zay ny tena marina amin'izy io mpiasa mpanjakana daholy ireo olom-boafidy reo fa tsy maintsy mandalo amin'ny ireo androm-panjakana reo amin'ny antenimieran-doolona sy antenimieram-pirenena ny caution afana manome vola na mindram-bola sy ny sisa dia dikan'izany vola ny vahoaka ihany no ipeyena an'ireo trosa zay alaitsika amin'ireo bailleur de fonds reo
na de manome vola reo fa vola tsy maintsy payenareo. ia sénateur Jeffelon Di Momy zay moa ko ny tena afantaran'olo anao Anosy Belleville. Za mba te ampatsiahy antsika ihany a, anisan'ny mpanolotsaina ny tanàna tao Anosy Belleville voalohany a taty amina sedra politika be i Momy na sénateur Jeffelon lolo Madagasikara antaona maro filoha lefitra teo amin'izany a CST a maromaro ny andraikitra zay andraisinao a ny expérience politika anao mbola mino ve anao ndray andro any mbola isy afaka andray aty aoriny zany hoe tolo-kevitra Madagasikara le changement zany raha ohatra le fanazavaina to zany efa io ny lalana. Ia ny fiheverako ia zany hoe ny tenako moa tamin'ny andron'ny président Zafy dia président ny conseil municipal Nosy marina mihitsy zay. Tao ny tenako nafantatra ny zavatra tokony atao Anosy ary tamin'izany fotoana zany no nanokafako ny aéroport international Nosy satria nietrehitra za hoe tokony ho tonga mivantana any Anosy ireo mpizahatany fa tsy mandalo a Diego na mandalo aty Antananarivo fa tonga de ao Anosy zay nanokafako ny aéroport international. Tamin'ny andron'ny Ratsiraka niverina teo dia conseiller provincial ny tenako tamin'izany dia tany Diego ndray zay mivory de mbola hitako foana fa na ny indemnité omenanay dia mbola akana ny autorisation avy aty Antananarivo avy aty ministre ka zay no tsy nety am'le izy dia zavatra tsy nety dia tonga Ravalomanana dia loholon'ny Madagasikara ny tena loholon'ny Madagasikara dia tao amin'izay koa nahitana fa mindram-bola ny malagasy fa tsy afaka mikarakara ny arena na manodina ny arena, tsy afaka micréer entreprise, tsy afaka micréer, au contraire nakatona daholy ny orinasa zay nisy, tsy ekena tsony io, tokony sokafana ny orinasa rehetrarehetra ao Anosy sy eran'ny Madagasikara, tokony atanjaka atsika fa tsy tokony hijaly ohatran'izao. Dia zay no afantarako ny zava-misy eto a Madagasikara, afako miteny fa na ino ny politika andesiny le mpitondra eo zay apetraky ny vahoaka dia raha tsy hitsinjo ny vahoaka sy ny tombotsoa-pirenena dia tena tsisy varany mihitsy le raha atao fa aleo miverina mitsinjo ny vahoaka madinika zay ireo ny tompon'ny fahefana, ireo no ataontsika hoe fanjakana. Eto zao dia efa tsy misy tsony ny classe moyenne na ireo olona anivonivo ao fa raha tsy mpanarivo miaraka amin'ny fitondrana anao dia mijaly ny vahoaka malagasy madiniky mijaly foana amin'izao fotoana. Izay ny zava-misy amin'izao fotoana ity ka tsy mety tsony io fa Madagasikara le changement dia agnisany mitsinjo ny vahoaka. Akory ataontsika ampatanjaka Madagasikara ty, akory ataontsika hazo le souveraineté, akory ataontsika hanova io lalam-panorenana zay nidikiteny vazaha andeha amintsika ty io, tsy mety io. Ahoana akory ataontsika hagnamboatra raha jiaby a Madagasikara eto, zay no anatin'io. Ianao anisany hitako teny Macro Bioririka tamin'le hoe hetsika fanavotam-pirenena sénateur Joseph Olan na de hoe voavy ny tsabo tena renao niditra hôpitaly ny didy na eny an'le hoe hetsika fanavotam-pirenena ianao tamin'ny volana Jolay teo de tonga ianao marobe ny namana rehetra tonga teny teo ihany koa sénateur Joseph Olan tamin'ny resaka mahakasika ny hoe dinikasa iombonana aiza hoaiza ny fijerinao momba n'le hoe fikoanan'andom-pirenena concertation nationale zay tena efa atosiky ny FFKM sy ny vondrony raisam-pirenena amin'izao fotoan'izao ary hery rehetra mahatsapa fa tsy maintsy midinika sy miresaka Madagasikara. Ia, ny concertation nationale dia tsy maintsy tanterahina, tokony ho tanterahina raha tia tanindrazana marina ny olona eto dia tokony ho tanterahina ny concertation nationale satria ny concertation nge tsy hoe zavatra hoe mizavatra imposena ao fa
ifampiresaka ahoana ny anasoavana ny firenena ity. Ka ahoana moa misy olona tsy tiandray anjara am'le concertation. Tsy mety zany fa tokony mandray anjara daholo ny malagasy zay tia tanindrazana zay tia tanindrazana, zay tia ampandroso an'ity firenena ity dia tokony handray anjara amin'io concertation io. Zay ny fahitany azy. Fa satria ny zavatra misy dia tsy vitany hoe firesahana fotsiny fa ny fametrahana ny tena ny rafitra hitantanana ny firenena, ny refondation du système, io dia ilaina io anatin'ny concertation. Ary izahay moa dia maha vice-président ny RMDM ny tenako avy any amin'ny faritany ny Diego dia handray anjara amin'io concertation io fa hampiditra ny hoe izao ny tokony ataontsika eto Madagasikara mba hampandroso marina ity firenena ity. Ka io tsy hoe olom-boafidy apetraka eo dia zay de vita, tsy zay mihitsy fa mila rafitra ovana. Zay no faharesen-dahatra anay. Pour la vraie souveraineté nationale dia tsy maintsy ataontsika ny fikonandoha miresaka mba hampatsara raha. Atsika ne olo tia fihavanana, Madagasikara olona tia fihavana, ny malagasy dia tia fihavana, fa tsy ho fitifira le gasy kely io ndray no zavatra misy eto Madagasikara. Mihitsy zay le zava-misy tany Kongo manao na fijery ny sénateur azy aloha. Ny fijery resaka fitifirana manko anao io. Ny fijeriko azy dia tsy normal ny zavatra tany Kongo. Za no miteny an'izany, responsable ny tenako amin'izany, fa ozy aho hoe tokony misy ny firesahana amin'ny samy malagasy fa tsy famonoana ny gasy ndraiky no zavatra atao. Fa ny tany Kongo dia tsy nety ny fitifirana ny famonoana ny malagasy. Efa mandeha moa ny enquête, engany ivoaka tsara ny enquête mikasika an'io fa tsy ny fitifirana ny malagasy ny famonoana ny malagasy no vahaolana eto Madagasikara ka andesina hampandroso an'ity firenena ty. Tsy resaka fitifirana olona na surtout araka ny voalaza ny sasany moa dia efa ny député ny Kongo mihitsy no niteny teto fa mbola tsy tonga tany amin'ny kanindreo miaramila reo ny vahoaka dia efa nitifirina dia tifitra vararaka Rafale. Dia zay ny député no nahazo an'izay nanome an'izay information zay, midika zany fa information bien fondée zany io. Ka io zavatra io dia za no miteny hoe ny refondation du système no ilaina eto a Madagasikara. Zay ny resaka fitandrona filaminana. Tafiditra amin'izay ny fitandrona ny filaminana, tafiditra amin'izay ny rehetrarehetra ny fanaovana politika, fa ny ampanjary ampatanjaka ny firenena dia ny fahaizana mitantana ny ara-toekarena eto Madagasikara. Fa tsy firenena matanjaka ohatra antsika ty no lasa mijaly ohatran'izao, tsy normal. Io mpangalatra, io dahalo olo maty mosary noho ny tsy fahaizana mitantana fotsiny io. Fa tsy normal ny zavatra misy eto Madagasikara. Fa firenena tokony hanana autosuffisance alimentaire, tokony afaka mihinana tsara, dia afaka mandefa vary any ivelany koa atsika, mamarotra vary, mamarotra sakafo, fa tsy mpanafatra lava. Zay ny tena izy. Fa tsy voapetraka ny tena système atongavana amin'izany autosuffisance zany. Any Anosibe zao ohatra, resaka ilangilangy, voalaza foana moa izy io. Ilangilangy io taloha dia 25 000 francs ny kilo ny fleur. Zao izy lasa 1500, 2500 ny kilo franc. Io amin'izao fotoana. Zay ny tenenindreo tamiko nanatona. Za moa manana tany koa any dia nasiko ny ilangilangy io koa, namboleko ilangilangy. Dia zay ny zava-misy. Ka tsy normal zany fa
zavatra manahirana mitovy an'le lavanila ny jotso any zany le prix mitovy mihitsy le lavany mijotso raha jiaby mijotso io normal io satria tsy fahaiza mitantana ny mpitondra mahatonga an'io ka zareo mbola mitady mandaa ray ane 2 3 4 sénateur ireo tsy azo mandaa aminay agny Anosy-Be aloha zahay defa miteny mihitsy hoe tsy tokony ifidy olo andreraka atsika eky atsika zay reraka ny malagasy nona ny malagasy mosary manjary mifamono manjary mifangalatra izay olo mangalatra be io olo mosary olo kere mandeha aminay agny anefa fa mosary koa Anosy-Be agny ny voan'ny tomaty araiky efa 3000 francs voan'ny tomaty araiky za mihitsy natsondreo tam'izay fotoana nandeha tao amin'ny bazary nijery hitako mihitsy akory raha tio za kekory ataonay volagny magnangy le mpivarotro zao ny zava-misy ke tsy maintsy ataonay fo mba zahoanay bénéficiely zay ny zava-misy ka tsy olo kere agnatin'izay mosary fa ny malagasy rehetrarehetra de mosary ny ankamaroany ny malagasy ny classe moyenne moa za efa tsy misy fa zay manana moyen ambony ary no mafaka mivelona somantsara fa ny malagasy rehetra dia sahirana na ny Anosy-Be sahirana zahay agny tokony sokafana ny orinasanay mba isiany asa be dia be agny Anosy-Be am'izay olona mba hiasa fa tsy hoe idina ny sirama idina ny pêcherie idina dia lasa alaindreo koa anaovandreo raha tranondreo am'le toerana misy le orinasa tsy mety zay tsy magneky an'io fa tsy maintsy hiady mafy zay hatramin'ny farany ho an'ny tantara politika ho atsika tanora tsy nafantatra moa zany de anisan'ireo naratra ho an'ny fitiavan-tanindrazana tam'izany 2 zany ary voaentsika mafy ny CNT Joseph Elon zay mahita ny lohany moa zany de nahita am'izay zay didy mizaitra ny lohany zany tamin'ny teteza mita ihany koa ny gadra ny CNT Joseph Elon noho ny hoe firesana ny zava-misy iteny fotsiny aho hoe ny parcours politique ny olona miresaka amintsika ohatr' zao tokony ho araroantsika satria lay fitiavan-tanindrazana ao anaty ingezabe ny fijoroana matetetika niaraka tamin'ny rajona andrendraky anao toboklà zany zay mpitarika ny otrikafo tamin'ny resaka Ilze Parsa ary Rasolofo René marobe mitiako ambaro anatin'izany ry ministra Manatsoa Victor tsy ho voakosiko anatin'ny tantara te hiteny am'izay fotsiny sénateur Joseph Elon mba ho fantatry ny taranaka angamba zay rehetrarehetra zay hoe le fijoroana ny tanindrazana tena mijoro mbola mitohivona le tolona ankehitriny amaraparantsika ny mesazy omenao amin'ny tanora mpijery atsika ary mitodika amin'ny tsika tanora tohizanareo ny raha natao zay tsara nataonay fa izy io tsy hoe tsisy olo éternel hipetraka eo fo jusqu'à izy maty tsy zay fa miantso ny tanora zay raha jiaby volagninao io marigny io tamin'ny androny Kotity dia vaky ny loha ato tamin'ny androny Rajoely niteteza mita dia ny gadra satria nanokatra ny aéroport namono vazaha moa ireo vahoaka ny Anosy-Be dia nilazaigny fa za no nagniraka ny vahoaka ny Anosy-Be dia za eto Antananarivo tam'izay no nigadraigny fa za ndraiky tao ny adagna za tao satria nagnaton'za ro olo jiaby nahay fa ny tena fandeha ny tantara nateto natany Anosy-Be samy nagnato ary nisy nanantaratasy mihitsy aza de nisy niteny mihitsy tamin'ny satria tonga tao i Belgique ma olo baka olo antsiragnana izy nagnatony tao dia niteny tamindreo tamin'ny Belgique ny CST tam'izany fotoana zay tsy afaka andray anao raha tsy avoakanao olo igny satria igny tsy olo ratsy amin'ny Anosy-Be fa olo nagnano raha tsara taminay teto nahazoanay aéroport tena nazahoagna Anosy-Be nanjary première destination touristique zay dia baka mitsika zay atsika tohizanareo zalahy fa Anosy-Be nisokatra amin'ny
amin'ny touriste tsy mandalo aty Antananarivo ntsony, tsy mandalo Diego fa tonga de direct ao dia namboariny ny lalagna sy ny sisa dia boaka amin'ny fahaizantsika fitiavatsika tanindraza ka toizanareo tanora le fagnatsaragna tanànatsika. Aza ambelanareo fa izy mila iraviravaindreo tanànatsika, mila ataondreo raha tsy manjary. Zegny zava-misy. Fa talohan'io mosa taorina lenao ny gadrainy iny le nisorona tsy ho CST misy teo amin'ny amam-polony teo eo nareo tam'izay. Ya zany hoe talohan'ny gadraina de nisorona tsy ho CST ny tena. Tantara mako zay misaotra sénateur Zefelin, sao de mbola misy anam-pina ihany aloha zany midiran'ny alohan'ny idiran'ny Christian Tabera asa resaka Nosy-be fakairezana ny mponina Nosy-be satria matsiaro sahirana zany nivoaka Nosy-be am'izao fotoana zao hoe sénateur eo ihany lefa mitaky ny vesatry ny taona mbola manonto olona ty Antananarivo miresaka amin'ny namana samihafa, ny nidoniany migadra, ny namana samihafa tsy tafahetsika, tsara ngamba mba mampita message ihany satria mihaino antsika voaka Nosy-be am'izao fotoana zao. Ya, antegna koa aty de nony tsy fahasalamagna voalohany zay, de aveo manohy ny tologno ataotsika ka eto dia mankahery atsika jiaby agny ary atsika Nosy-be fa haiko fa efa leo ho avy eto moa Christian Tabera zay zandry zanaka dia fa maro koa leo agny leo amin'ny fitondragna zay misy am'izao fotoana ka tongava atsika agny Nosy-be fa zay efa sahirana ny olo mankahery atsika jiaby agny mankahery atsika Nosy-be jiaby fa efa sahirana olo jiaby fitondragna ty fa tsy mety dia atsika moa zegny ho avy agnatanteraka ny sitrapo zay ho avy atsika amin'ny tena fahaleovantegna ary tena souveraineté nationale. Io zava-dehibe mila mivoagna ny lalàgna hitantagnantsika ny firenenantsika ty. Tohizanareo fa io tsy resaka politique fo tsy zegny fo fa mila ivoatsika ataotsika ny refondation du système io ataotsika mba tongavana amin'ny tena fampandrosoagna marigny ny firenena ity. Misaotra atsika ny tandregny. Ya. Ndahoary fa makasitraka ny sénateur Zefelin sika ray aman-dreny be zany ho atsika tanora ny tena tiako ipartagena sy andefasana an'izay message zay hoe misy ray aman-dreny ty ary nijoro anjany tanindrazana zany nefa tsy de hoe mandehandeha ho azy fotsiny, tena un grand ray aman-dreny zany sénateur Zefelin zany ary tokony mbola ho ararotintsika ny fisiny zany satria anisany ty tanindrazana mbola mandehandeha mitady le hevitra foana amin'ny fanasoavana ity fireneny ty zany sénateur Zefelin zany na de eo ara hoy aho le hoe mitaky ny vesatry ny taona tsy fahasalamana de mbola mijoro hatrany ho an'izay mahasoa ny ty tanindrazana iombonantsika ty ary nandroso sosikevitra ho an'le Madagascar le changement. Mino isika fa rehefa tonga amin'ny fotoana zay ahazona zany fitantanana fiainan'ny firenena izany dia ho tanterahany zany ho andreo ty tanindrazana indrindrandrindra. Mino sika fa anisany anananjara lehibe zany indrindra ny mpiaradia n'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny filoha Marc Ravalomanana zay anisany ho andraindray ny rehetra ao anatin'izay fiverenana ho an'ny fitantanana ny firenena izay. Andeha amin'ny hadevitra indray tsika am'izao fotoana izao ary efa nambarako teo fa ho afanaitsika ty hadevitra ity ary hizarantsika ny lafim-baovao samihafa. Tokony efa tamin'ny herinandro ambony iny no niakatra teto Christian Tabera indrindrandrindra rehefa anseho le zava-misy tany Ikongo zany diso mahafantatra tsara ny any atsimo atsinanana izy kanefa hoa noho ny adidy amanandraikitra na voatazona ny Christian zany dia tsy mbola tratrana mirahalahy le fiarana teto afanana fa andro any alatsinainy zany ny andro koa manerikerika ivelany eo de ozy tovy razaka zay meno antsika ny analakely eny hafanao izy ty fa manerikerika de ny vaovao no mampafana sy mipiatsehatra de efa teo zany ny avany Sofia teo sénateur Zefelin de eto ihany koa miaraka amintsika Christian Tabera fa mbola ho avy eo député Alain Ratsimbazaha voafidy teny amin'ny district Natsimbrana. Miarahaba Christian.
voalohany aloha de faly miaraba anao namana fanira alao aloha sena dola kely eky am'ty voalomboloan'ny herinandro ty ary faharoa manaraka an'izay dia misaotra zagnahary asika zay nahatotosany zao fandaharatsika zao ndray ny voalomboloan'ny herinandro zao ary tsy adigno am'zany koa hoe razagna moa zany de misaotra ihany koa amin'ny président ny team le zoko ray aman-dreny teo aloha avy amin'ny faritra Sofia igny sy ny jeune team avy agny amin'ny faritra Sofia zay tsara mariana fa ny team mako ny miprésider ny RMDM tsy adino am'zany zany ny miaraba ny filo mpanorona ny team de ny filo Marc Ravalomanana manao kompatanana amin'izy mivady zay asisika resaka kely resaka JMJ io tamin'ny omaly ary misaotra betsaka ny ray aman-dreny sénateur zay Zofia Hollande teo koa zay vice président ny RMDM amin'ny faritany ny Atsiranana zay nitondra nyreny fampatsahivana sy ny zavatra ny divana teto amin'ny firenena reny ary marina ny azy tsisy kabaro tsiketo zany ary miaraba sahady any sombamboatsika voafidy tao amin'ny Atsimondrano zany zay fa manao kompatanana sahady andimbeto rehefa aveo tsy de oala vainao firy angamba le resaka satria fa maro zay famakifakana teto zay de manala ny kasibosy satria mbola ny corona sy ny karazana valana retina samihafa mbola ao manao an'ity foana ny Christian Tabera rehefa miakatra manentana foana satria ianao io ny tompony tenanao fa ny fanjakana efa tsy miraharahanao efa agny amin'ny fahalany any amin'ny 2023 efa 52,36 izy agny zay ino moa zany mahafinaritra be lany premier tour anao anona zany io anao atikano sy tikano io zany tsy mipasy amitsika satria fa misy balizy atsika de le concertation nationale sokatra raha miadevitsika miraha hoavy antsika fa zao every koa fa mbola tsy tary satria tamin'ny herin'ny androany zany tato anatin'ny fandarina mihitsy zay no nandeha be le vaovao hoe misy zavatra tsy milamina ny kongoany tamin'ny herin'ny androany alatsinainy mihitsiny fa ino zany de mbola niezaka nanao recoupement zany mpanao gazety rehetrarehetra vita ihany moa zany fandarina totona le vaovao de tsy tatra lisy tao anatin'ny fandarina mbatana fa vatovavy fitovinany efa nijaraina zany i kongo lasany fitovinany na de faniriny ponina ary antanala miaraka tamin'ny kongony hoe aleo zay vatovavy ny atao hoe vatovavy de misy an'ny fanadina de misy an'ny ndrasa aloha nosovarika de misy an'ny mananjary mi de vao miteny an'izay de mahatsiaro ny zokobe akomekitopo zany satria olony tantara koa zany zay secrétaire général ny antokokitany Madagasikara de lasa tia fitovinany zany tafaraka manakara sy vohipeno zany satria misy an'le namorona koa zany adevitra be tamin'izany fotoanandro zany tsy vity ny adevitra iny fa ataoko parenthèse fotsiny satria fa zao ary ino zava-misy tany Kongo ianao na ipapatabera raha imandrenao de anisan'ny teniko tamin'le zavaniseho tany amin'ilay tuerie tany farafangana ianao heritaona lasa zay ngamba ny tsara kokoa ny fomba hitenenako azy de fa nanokatra ny voamera-panadiadiny zany teo anivon'ny le resaka lazana fa vaky fonja tany iny tifitra variraraka fa iny mbola tsy mivainy hoe efa mandeha le fanadiadiny atreto iny le fanadiadiny l'olona tsy miraisina parlementaire ngeza nentin'ny loholona tam'ireny zao ndray misy an'ty Kongo ty ianao zanaka tsy matsinanana fa ahitany Christian Tabera amin'iny niezaka zany somary napiditra an'izy am'le fahafantarana ny vaovao samihafa efa ahitagnany eo de incompétence ny fitondram-panjakana eo amin'ny lafiny tsy fandripahalemagna io moa averiveriny zany président Tabera zany foana zay vice président ny RMDM faritany Fianarantsoa en tant que administrateur civil de classe exceptionnelle anazy hainy eo resaka fandripahalemagna io omeo sehatra eo izy ministre intérieur araky regny intervention efa nataony regny omeo sehatra ny administrateur civil zay à la place qu'il faut zany amin'io raha hainy io satria ny problème io ho tezitra na foana zany ny segny gendarmerie sy ny ministre ny filaminana anatiny satria raha amin'ny rafitra zany ny ministre ny intérieur no misahana sécurité intérieure ny ministre ny défense rehefa misy attaque avy agny velany na hoe mididina ny Madagasikara zany izay zany io rafitra io fa mifanisaka plaque bande zany zareo fanisaka andraikitra za tsy milaza hoe tsy afaka collaborer zareo na hoe miara-miasa fa raha ny tena izy zany de zay taiza moa anao am'ireny faty olo tato Akazobe vovetivety taria amin'ny districtany farafangana amin'ny commune ny Aboazo sy ny maro samihafa eran'ny Madagasikara no nahitany ministre intérieur mba eo na ny chef district amin'io toerana io na ny préfet amin'io fa ny défense foana lasa aloha inona moa mifampijaba koa le izy azonao io ane anisany zany mampikorotagny sa voafehezagny zany an'le
fitandronany filaminana agnatiny zany ny tsy fanomeza sehatra ny ministre intérieur andray andraikitra amin'ny fandaminana an'io satria zao ny gouvernora amin'ny constitution nisy olo-tegna ny filohan'ny république mivantagna zany zay chef de région moa ny appellation izy io agnatin'ny constitution zay io manko mbola samy hafa misy an'le préfet azafady de misy an'le chef de région io hoe mifagnisaka koa gn'andraikitry nio satria raha ny texte zay hita mifehan'izy io chef de région voilà de mbola raha mandeha raha ny fanaovana ny revue militaire mbola ny préfet no tompony fatsy gouverneur fatsy zany gouverneur zany ka izany rehetrarehetra zany zany agny amin'ny dinika national zany amin'ny concertation izay regny ilasika an'io e fa tsy ty resaka seza ty ary ty seza ty ho asisika resaky izy io rehefa avy eo satria izao ny seza de ifandimbasana sy ho fagnasaragna e firenegny fa io seza io matozy io hoe république démocratique namana faniry de fa tsy natao hoe république monarchique de zay zany midika hoe ifandimbasagna seza na amin'ny alalan'ny fifidianagna io hoe ny amin'ny alalan'ny fahaizany sasany anazy teto nanomboka 2009 zay fanimban-draha de ny paka tamy 2018 fa mbola fanimban-draha anticipation na élection ka rehefa avy aminareo le raha azazay aty amin'ny fanoeragna no ampianarinareo hoe mandrasa fifidianagna nandro fifidianagna asika tamy 2009 mbola misy 2 ans neny président Marc Ravalomanana sy ny régime team tam'izay fotoagna zay naongasika raiky zay faharoa nandeha koa tamy 2018 zanaka mamparanareo ane ministre finance nareo ny régime masvem nareo nateo anazy sy digninareo nagny zanaka mampara zay revo moa le aratsem-pagnanareo zany nagny zanaka mamparanareo zany sy digninareo ny avitany mandany naonga koa resaka ary takina le élection présidentielle ary koa de électoral mampisy resaka be io no efa tagny amy 2013 ane no nanaovana an'io e de ity fitondram-panjakana ty zany hoa namana faniry zatran'le mangalatahaka an'le ratsy foana fa tsy mijery no avy ny firenena rehefa hitanao fa iny ny faiblesse nazahoana an'le 8% mba sazahoanao 3% rehefa avy eo de tokony ho elana zany zay toetra zay verina kely atsika teo fa somary mbola ho avy am'izay kely ihany fa fehezina satria ny fotoana mandeha verina amin'ny kongo sika io kongo nanaraka anao fandarana tamina téléravavintsika téléravavinareo hoe tamy maly ahaligny tamy dondresaky zany azoko resagna eto sy mampigadra zany anaky dimy be zao ny vahiny roa général retraité mais un général jamais retraité ary managna fomba fijeriny samihafa izy roa reo ray moa somary promotion zoky fa tratra teo amy général de brigade fa ny ray moa lasany général de division de hita teo ihany le izy manao kompatanana amy regny ray aman-dreny samy managna expérience satria ny ray niatrika resaka folona zany samy folona moa ny resany eto hoe mampita foana zany le ray hoe ahoana ny traikefany miaramila sur terrain amy resaka emo ty zany azonao ny emo raha ny fahafantarako azy de le kobay zany ny tokony miasa aloha de ny bala blanche ny tariny raha ohatra arakaraky zany le hoe firy ny olonao arakaraky nisany zany le izy ka hoy zao hoe za tsy de hipolémique be an'ireny fa ny azy zany de momba ny vahoaka satria vahoaka tsy manatsigny regny matoa tandamosiny zareo tamin'ny fitombenany zareo no voatifitra raha teto devant teto izy de mba misy zay zany hoe ary efa nagnazava le zanaka tanala le prince le ampanjaka tany zany zay terakao izy mahay fomba amignao efa mitovy ame fomba ne zafisoro avao koa amina amin'igny faritra tsy mosignana igny zay ame clan misy ana hoe raha misy olo anankiray satria tadidio fa ny tragno be sy ny ampanjaka zay mitondra sy ny ampanjaka zay mitondra an'io tragno be io de tena fanjakana agnaty fanjakana io mahafaka mobiliser io mahafaka manao enoteny io zany aminay amin'igny faritra tsy mosignana igny tena mbola hitako fa saiko aloha hoe faritra sasany agny fa mino hoe fa misy ny atao hoe tangalamena am'ty faritra raha ty atao masina sy ny tariny samby managna azo mangany zany gn'olo même eto Antananarivo raha misy an'izany ange ka izay fampiarahana an'izay fomba malagasy zay mianga avy amy tragno be sy reo olo be reo sy ny fampiarana ny lalàna araky ny le voalazan'ny avocat général tamin'aligny de mbola mila ezaka be zany ny homologuena anazy io anaken'ny fitsarana an'io satria za zany eto de misaotra ny dirikab ny ministère ny population amy fomba fijeriko satria le raha namaniny de tena netiny tagny amina fomba fijery tsy mitongilana ny azy tsy niala ny vahoaka izy amy ministère voarony zany ny vahoakany amy ministère ny population azy fa kosa sy nanakena be fahatantato regny zany gn'atao hoe analyste pahay regny raha tamin'izy rehetrarehetra teo sy ny général saranazy 1 000 fa tsika zany rehefa maneho hevitra sy le grade micompte eo
efa mba nanatrika général koa tegna zao ne tamina dondresaka ohatran'regny fa voaingana mihitsy voaingana mihitsy fa eo zany resaka question na fifanajana zany io fa raha ohatra ka nytohitory zany le parole le général anankiray iny le retraité le gendarmerie iny mety tsisy ifakahitana na de izy sambizy teo aza satria le prince tsanaiky le vahoaka ny maty ka zay raha zay zany de magnameloka fa ny voalohany aloha zany de ny hoe miara-miory amin'ny vahoakany Kongo satria agnatin'ny zone sud-est regny de gasy regny de regny zany sy problème ny Kongo fa problème ny Madagasikara zay nanaovan'ny Flora Valimana zay filohan'ny fanoherana amin'ny maray aman-dreny azy ny miara-miory zany sy reo avy aty amin'ny fanoherana zany zay taritinka dia mbola makahery zany ny vahoakany Kongo sy nisy olo mba vahoakany Kongo zay any izy am'izao fotoagna zao misy olo mba satria mifakahazo eo ihany ange na avy aty amin'ny fanoherana rehefa misy zavatra ohatran'regny de sy maintsy mifampianso ny zavatra tsaroko tsara Christian Tabera tamin'ny cyclone Batsiray tondraka ny tany fa nlalovan'le fanjakana fotsiny nge le Kongo le de voaka le information varimady koa menaka kapsila de nlalovan'ny to tsaroko tsara tetenao tam'izay mandalo avy de satria ny filohan'ny repoblika de milaza hoe tsy misy district ao atao adintsony eto sy zay gnasika ne sy mitady raha maro sy mitady raha maro asika namana faniry fagnasika de le maka référence an'le kabaro zay nataony tamin'izy teo lany be regny zany dia zao aloha zany zavatra nataony tamregny karazana hoe fanontaniana napetra ny tao palais de sport averiko vakiny eto sao de diso misy veny fandripalemana resaka Kongo zany resaka eto resaka fandripalemana io aminay fanoheragny de sy misy ary sy voafehany fitondram-panjakana fa varina moeraoera amina foto-drafitrasa zay sy mitondra makaiza amin'ny asa sosialim-bahoaky gne sy fandripalemana zany namana faniry so asika vahoaka malagasy resaka sy fandripalemana zay ihany manao kompatanana amin'ny vahoakany Tuliara sy ny filohany GNRMDM dia ny frère musulman frérot zay manao kompatanana am'izao fotoana zao mijerentsika mivantana izy am'izao ao am'ireny vohitry région tsy mandrefana eo Tuliara tapitanagny vakitragno sy vakitragno hoy izy namana frérot vao nifakazo taminah teo tokoatra alohan'ny dirako ato satria ny tenin'ny filohan'ny repoblika tam'izay tao amin'ny palais de sport de milaza izy misy ve izy ny fandripalemana fanontaniana voalohany io napetrany tamin'ny régime HVM de manao koa izy ampy ve izy ny sakafon'ny malagasy tena ampy tokoa ve ny sakafon'ny malagasy aminao ihany io andrimatofoloha misy ve ny asan'ny tanora vao misy tanora teo avy any amin'ny faritra Sofia ny antoko tim o salama fa ny tanora ny sy salama satria nampanatenena asa tsy misy zany andrimatofoloha de eto ambany eto mahavelona ve ny karama tena mahavelona koa ve le karama le 13% sy le nakarikariny iny dia mahafa-po ve ny jirama tsy karaha zao tapaka ny groupe mandeha ao miteny io ka hoy zao hoe misy le fanambarana rehefa groupe 3 na lekalekandray masaka ne ty raha ty amin'ny 2023 raha 2023 ty zavatry ty raha mifahitako anazy ty zany zao zany isorana aloha zany ny vondrony raisam-pirenena zay mpiara-mony miantoka amitsika eto amin'ny firenena miara-miasa amitsika eto namoaka sy nanamarina le zavatra nitaraina ny filohan'ny fanoherana hatram'izay sy ny fanoherana ty de no amin'ny hoe laza fonda ny Filomary Karavalimana tsara dalàna io seny io zao ny antony zao ny antony zao ny antony efa natreny teny amin'ny Nova Hotel io satria nisy karazana concertation moa reny zao sa dialogue entre ny HCC sy ny lehibe nantoko en télé d'information zany le izy de nanambara ny Filomary Karavalimana ary mbola sy niova hevitra mihitsy ny Filomary Karavalimana zay filohan'ny fanoherana ty amin'ny hoe tsara dalàna io fa ny zavatra mahagaganao de zao efa ntenen'ny volony européenne ne le hoe tsy normal io mampana be io se nisy ACC io raha fa namafisy mako tamty am'le resaka mpivadivady mifampidipiditra sy ny hoe ministre ny intérieur ny lehibe ny ACC tam fotoana ato dikan'izany nitsikoroany mihitsy nitsongolohany zay ngamba ny masolo an'le tsy hoe tsika miara-manonja fa le vondrona mihitsy dikan'izany araky ny mba tsilotsiofina eny koa any tsy liotsiofina moa ko azafady fa diso fa zasy Os président ratiraka zay manko sy de hoe sy de mahafehany le vocabulaire ny teny malagasy officiel loatra ny tenanay de tsy lotsofina ihany koa any ohatra nefa manaiky an'le dinika national le flou am'izao fa misy mbola avant-garde mbola Andrimatofolo anokam-panjakana io Andrimatofolo mitady seza mpanoatra resaka seza io ho anareo manodidina azy sy nareo saminareo ao zao miady seza eninay ny information
fa tsy haina mitombona na tsy mitombona fa efa azoko teneneto fa zavatra olobe ao aminareo ihany ny teny azy mba mifakazaho reto ny gouvernoura sy ny ao amin'ny présidence ao ny gouvernoura ny Analamanga zao saviritaka ambony ambany zany raha rehetrarehetra zany ny azoko tenenina zany melaka teo misy melaka koa mbola misy problème aloatra efa seza sy voafenareo akinakaratsy ty moa mialada velao ameheza le olona tokony afe azy zay negnana ary io seza io seza démocratique io azonao zany hoe raha ohatra ka tsy anaiky an'izay nareo de manaova lalàna vaovao mamoasa tsy nareo koa mbola tsy ny promulguenareo sady mbola tsy ny acceptenareo le lalàna lazainareo fa Brunel igny ary Brunel zany ny solombavam-bahoaka avy amin'ny faritany Fianarantsoa solombavam-bahoaka ny Kongo aza accusenareo am'le zavatra maloto tianareo atongavana fa matoa izy samy affronté na miaro an'igny loi zay nampitondrainareo anarany iny ifanohatra am'le loi 2011-013 angamba izy resy diso ao dia nareo ihany nanao an'io tao anatin'ny constitution zay nifidinareo zay nampanaovinareo nampandinanareo tikano tamin'ny 17 novembre 2010 de efa niteny zahay tamin'izay fotoagna zay no hoe tsy ara-dalàgna io satria organisation na élection na constitution be zao ve ho base ny fifidianana ho avy eo de ataotao foana amina carnet pokotany ny andanina azy fa tsy nekenareo amin'ny tiava satria 10 taona ny filohan'ny teteza mita tamin'izay de natsofotsofoka tao zany mba ahafahana milasaka kanjo moa ino moa ny problème tsy avy aty amin'ny fanoerana fa de tratry ny igny izy de tafara taty nababena ny lela zaina fa loi Brunel zahay mpanao politika de mifampiresaka ihany na avy aty amin'ny mpitondra na ny fanoerana nareo solombavam-bahoaka anay 10 mianadahy 10 mianadahy reo aza mifanakalo hevitra reo ao dia mba maheno ihany zahay hoe ny solombavam-bahoaka Brunel de niteny tsy avy amiko ange iny sy initiative avy amiko ino izy fa gaga fotsiny izy nababena izay ny mahatonga azy tsy samy affronté magnazava an'igny raha igny ka hoy zao hoe lalàna tsy appliquena ajanogny fa verena am'le taloha mampilamina zany raiky zay faharoa de zao io resaka concertation nationale resaka ady seza resaka tsy ady seza rehefa zavatra tsy mampilamina alako tahaka am'zany ny valim-pifidianana tery am' Jesosy mamonjy zay mefara fanaminamboragna am'izao fotoagna zao igny zany raha nagnaraka an'igny débat tao amin'ny donjesaky iny ny atrehan'ny andriamatoa préfet igny tsika igny zany ny tarataratsy ny fifidianana ho avy eo ny 2023 raha ohatra ka ataotsika ambiletra agny agnaty fiangonana Jesosy mamonjy saviritaka ambony ambany de valandrindraky ve fifidianana foloany firenena hitondra ty firenena ty zao tsy lalaon-daza ny organisation am'zany fifidianana eo anivon'ny fiangonana zay manamafy eto aho rehefa fifidianana naizanaiza endrika fifidianana eto amin'ny tany republikany Madagasikara ka tsy ampilamina io voka-pifidianana io na de fa nandeha any amin'ny conseil d'état aza inona moa izy ty ny tribunal administrative agny le izy agny tokony ivaliany averegny fa sy problème miverina am'iregny ka eto de mankahery ny fiangonana Jesosy mamonjy ihany koa moa zany na de Jesosy mamonjy zay teka satria vahoaka malagasy ny vahoaka zay mivavaka ao amin'io Jesosy mamonjy io ary samy manana ny firenkevitra politika an'ireo ka hoy zao hoe mankahery anareo hoe aza kive mijoro foana aza manaiky ny zavatra tsara dalàna zany fa eto koa de mitodika amin'ny préfet manova karazana fifampanatona aza samborina le olo na ampitahorina ohatran'io de gadranagny le olo ady so vita zany io ka mbola mamerina ao zany io zany ho ao de taratsy ny fifidianana ho avy eto raha igny ka am'izao fotoagna zao ny CNI de mody manao an'ireo atelitele sy fatapatako reo hoe lazaina fa tsy mahazo mitantana an'le fanavoazana ny liste électorale ndray moa ny chef pokotany am'izao mba ilazana fa ho atokisasika zareo sisy matoky anareo eo raha sy miditra amin'ny dinika nationaly asika agny ihany zany magnadio ny efa hotana mafaty zay nataonareo hoe surtout amin'ny fanomanana ny fifidianana mba tsy hiverena an'le fifidianana tamin'ny 2018 tikano fa igny moa zany ao isoragna ny filoha Marc Ravalomanana na ametraka mamaray aman-dreny anazy sy tia ady izy de napetrany zany le raha ka io zany araky le voalazako zay miverina kely am'le tsy fandripalemana teo ao zany any Kongo de mankahery vahoaka ny Kongo sy mankahery solombavam-bahoaka ny Kongo satria manahiragna mako ty fomba fiteny ty namana rasy asika vahoaka malagasy ny kekerin'ny ambotina ihany moko zany amboakely tina ihany moko zany ny solombavam-bahoaka ny Kongo fa za koa zany tsy magnometsiny anazy fa zoko be izy igny ary général koa amin'ny polisy ba olo managny expérience fa rehefa io lainga io gny sara fipetraky sy ny fampanantenana tonga de matoro daholo ianao rehetrarehetra ka asika avy aty amin'ny fanoeragna zany de ny RMDM zany sy ny team zany sy re vondrokery maro zay miaraka aminy miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana zany no mijoro am'izao ary mijoro
tsofoka kely atsika satria mandeha fotoagny efa amby 12 lasaka zany zao de eo amresaka GMJ afofoeziko niasa satria manakambara am'izay anao manakambara ao amin'io satria gn'atony da zao gne filoha marika Ravalomanagny tsy nitsotsotsy ohatrany vonatosonare fosy izy tagny voalohany aloha zany de arabaigna aloha zany gne fiangonam-beny katolika na vitan'igny GMJ igny satria rany Madagasikara igny misy andiany fafolo igny zay natao atao am renivohitsy ny vakinakaratra zay terrain zany filoha marika Ravalomanagny zany niresena fosiny izy tao fa tsy raha resy zany amin'ny ben'ny tanàna io nalaigny baraky fosiny comme ça ka vis-à-vis zany zavatra rehetrarehetra zany de napetrany filoha Ravalomanagny nampahendrenany hoe rehefa nasaina anao de tonga anao mifanaja de tonga teo na de ny ordre protocolaire aza tsy najaigny eo misy chapiteau da nabofokinao bofoko zany ame teny sud-est ame teny eto navelanao ambany eo ray aman-dreny zakabe ohatran'regny azonao igny ane mana io hitasika amy sary io zany zao izy io moa zany vao rentreny io fa na izany zany aloha isorana ny tanora katolika zay nagnano an'io GMJ tao nanao kopatanana amy filoha marika Ravalomanagny orakoraka amkafalina ninona io angely vahoaka oa tsy voatananao am'zany ka io zao ny zavatra hita tany ny ambiance tany moa zany namana faniry de isorana ny vahoaka tao amin'ny Atsirabe na avokany zany fa io marina ny tena dadanay eto Atsirabe surtout ao amin'ny fiefiny ane zany fiefiny Tima zany fiefiny filoha Ravalomanagny zany Atsirabe zany fa izao zava-nisy olona chef d'état teo aloha ve sady filohan'ny fanoeragny de zao mba io nefa misy io ambony hitasika io misy estrade io mba magnino zany mba mifagnaza misy karazan'olona sy tokony niakatra azonao de fofoezina le izy de rehefa ny kabaro alohan'ny famaranana le filohan'ny tanora ny katolika de tsy haiko na mody adininy na tsy haiko na hoe ahoana na avoaka daholo ny anaran'olona sy ny sorana daholo ny anaran'olona malaza tao nefa ny fiangonana katolika de ao anatin'le hoe FFKM de nanao an'igny fagnambaragny ilaina ny fampidiniagny raha zany za tsy manome tsiny le mpino katolika satria za koa mba katolika talohan'ny sasany tao amin'ny ekarana alamaisy zay nanaovana ny fampivavahana ny FFKM teo aho ny vita batemy vita komini voalohany etsetsetsetra katolika alohan'ny na musulmana dikany haihaiko eo ihany le rafitra maninona zany tsika zany pitarika tanora goavambe ao anatina seritra ny fivavahana ohatran'regny no manao mizana sinjinila zany eo am resaka fotoana zay sy mitomany isory ny filohan'ny fanoerana ny président Marc Ravalomanagny fa mba misy ihany zany ny fampasaivana an'izany fa tsy mety zany regny ny isorana daholo ny olona rehetrarehetra zay nanome ny orange tao satria araky ny voalazany evekany vakinakaratra de ny hoe ny couleur ny vakinakaratra ngez karote ka tsika tsy polémique be an'izany eto fa za mampatsiahy fosiny zany misy fietsika tsy de mety loatra nataon'ny pitarika ny kabarony teo fa tsy hoe le vahoaka katolika non regny avatsika regny raika amitsika regny azonao ka dia na izany na zany miara-moa dia namoaka an'izay fanambarana zay moa zany ny filoha Ravalomanagny nisotra ny fiangonana katolika izy moa zany de mametraka foana nge raha izy ange tsy misy zao gidragidra zao raha izy tsy misy zao ary matosy misy koa gidragidra eto ny afrottomasy isy fakaitagny de noho mbola samy manaraka le fahendrenany le manao danse solo fa raha zay Christian Tabera sy ny généré MDM sy ny gasy leo agnatin'izany efa décidé efa sizony allez dégager efa izay le izy aitsika io fa tsika manaraka hiérarchie magnaja olobe tsika koa mbola manana ny resolo-mbavambahoaka zay isorany mitondra an'izay tolona zay sy manome toromarika de izay mbola mahatonga io ka hoy zao hoe aza atao tsony regny amy manaraka mahatonga olo ny evitenao de mba mifagnaza fa tsy manao zavatra ohatran'regny namana faneriky andrayany solo-mavamboaka lain raha tsy mba zafotsika fa mialohan'ny tena andraisana azy meko minitra vitsy Christian Tabera satria mba mety manana hafatra kely ihany ianao hoe indrindrandrindra mbola ao anatin'ny tsika manko zao mba miandry mihitsy aiza le fisaona pirenena tsy mbola mety mahita tsika efa nangatany général saranazy tonga any am'le toerana koa de tsy fantatsika io inona lisy fa alolo mbola hifantoka kely am'le raha lasy any abavy any konko sika sy mba hoe tsy amerina ny renitsony le mpitandro ny filaminana Christian voalohany aloha araky le voalazan'le prince tao feheziko amy bangy tokana le izy araky le voalazanao teo de tsy za tsy manambara an'le valeur omby nge rehefa omby de omby na ray na roa na telo na efatra na dimy fa efa nazavany azy ny resany omaly misy rafitra ao amin'io tragno be na io foko an-tagnala io
de misy ambaratongan'izay zany arakarak'izay tokony rehefa misy zavatra ohatran'regny marina fa ao amin'ny amena ty ampila amin-javatra ny fitondram-panjakana zay nirahana tagny zany solotegna zany rehefa misy zavatra ohatran'regny magnontania aloha le hevitry ny olo be ao surtout le solombavam-bahoaka zay natao tsinotsinona ahoana moa anao misy rotaka any aminazy zany zao za ny solombavam-bahoaka ny farafangana engane amin'ny hoavy io mba ho lany azonao satria ao koa ne misy rotaka misy assistant parlementaire le sasany koa trasamerongolona zany zavatra megnatry ao manao kopatanana mivoaka ny farafangana ary mamoetra ny zavatra ohatran'izany raha za Christian Tabera aloha lavitra ny afo ny kitay raha resaka rongolony fivelomategna eto ka hoy zao zavatra misy de tsy misy resara fa tsy hoe tsika mime eto mime malahelo zay le hoe mampime amin'ny fomba ny tenin'ny tanora ka hoy zao rehefa misy zavatra ohatran'regny misy organisation ifotona araky ny voalazany ny avocat général omaly ny avocat général omaly de zay organisation ifotona zay zany tokony ny masoan'ny fanjakana satria ohatra izy io zao zany bay miomikomoky misy nana vao miala ny fitondram-panjakana le lonilony mbola tsy afaka satria tsarakaraky le rafitra araky le vonaomby sy le fafy zay zany nataotao fa dao io misy omby efatsy de zay ary miangavy ny filoham-pirenena mbola miangavy Andriamato Filoha onao ne fihavanagny malagasy gasy reo maty reo tsy adala daholy ny ancien ministre sy ny général ngezabe ohatran'regny nalala ny tantara-pirenena teto ny mba miangavy anao hoe andananao sady misy an'le prince iny koa mandeha ikongo satria anao mbola sy tagny olo maro matagny enina amby 70 da nisy koa ity total 20 tamty taogno ty avao dikany tokony apetraka zay fisaona-pirenena zay mba isinigny apaisement zany am'izay zavatra nisy tagny zay ny apaisement sy midika hoe sy mitoy ny procédure judiciaire ny fanadiadina aloha ho an'izay manampahaizana any am'izay fa kosa ny fomba fo satria hiatrika élection sika ary zay ny tiavako an'le teniny le dirkab ny ministère ny population omaly hoe mila misy concertation zay ny tiny lazaina am'regny mila concertation eto amin'ny firenena na any amin'io lafiny tsy fandriam-pahalemagny fotsy aza ny concertation national ho asika vahoaka malagasy de sy resaka politika politicianina hitondrana ka andiniana ny loi électorale ihany fa surtout amin'io resaka social-mbahoaka io mampikaikaika asika am'izao fotoagna zao ao ny économie ao anatin'izany social zany ane ny zavatra rehetrarehetra fa nareo aza mirorosaina fa ity concertation nationale ty zany mba anisany fagnafody ngezabe vavady ngezabe ialasika misavorivory etsy seroa mba moin zany le savorivory am'izay fotoagna zay fa sy resaka fitadava seza ary io seza io sany babany mapara sany mamany mapara miala siny miala fondro sao de misy marary fony pombanareo ary sany TGV tena miala siny fa io seza io ho any zay mpanao politika na ho any gasy rehetra zay tokony havitanazy de maka n'io seza io na fomba inona na fomba inona rehefa marary ianao zay mijery anahy io ka tena mafy le aretina efa tsy voatsabo ny vakinina sy ny tarintsony sy maintsy miditra bloc opératoire mila opération ianao zay ka ny firenena am'izao zany efa sy vitan'izany tsony fa sy maintsy miditra bloc opératoire na tina na sy tina miaingavy amin'io dinika national io zany ny maragnako eteny zany midira amin'ny dinika national io fa aza miany zavatra misavorivory araky ny tenin'ny amiral Didier Ratsiraka zay ray beko politique izy amin'ny professeur Zafy miteny hoe angatsy maintsy misavorivory ny gasy zay vao milamina fa aleo dia mbola sy misavorivory de tonga de hoentina zay vaolana zay ary vonina ny avy aty amin'ny fanoerana de ny Filomary Karavalimanana zay mitarika azy sy reo avant-garde asika ao amin'ny assemblée nationale zay sorako atreto tena mbola mijoro reo solombavam-bahoaka tsika 12 mianada reo zay hitondra zay lahadinika zay ao amin'ny session zay idiran'zareo tsy hoela misaotra ny Christian Tabera satsika moa zany araka amintsika foana Christian fa ho an'ny fandaminana amin'ny fotoana efa vonina ihany koa zany député Alain Ratsimbazafy efa mifampiresaka tamin'ny mpandrindra sy namana teknisianina sy ny fandaminana fandanana mbola manana nitratra ny amin'ny ray latsaka mihitsy zay sy député Alain Ratsimbazafy aza mikoropaky tsika zany de hitondrana an'izay adevitra rehetra zay misaotra Christian de manantena ny voaliona aminao manaraka de misaotra besaka moa zany de manao veloma kopatanana vahoaka ny kongo sy ny tariny agny de tonjanareo amin'ny monsieur le député ny ambony d'accord ary misaotra ny Christian tsika de makasitraka ny CNT Joseph Elan de misaotra ihany koa amin'ny namana Vany Antsoy ihany zany Sofia ya mbola anao finition ry député Alain Ratsimbazafy araka amintsika anatin'ny ty fandarana ty eto am'izay ary tsika
manova tsara maka position tsara fa aloha iresakitsika tsy hoe tsy resaka fa efa matomboka be reny resaka reny fa ifantoka an'le atsirabe tsika zany ny am zava-misy mikasika indrindra le atsirabe inny ahoana daholo ty zavatra misavoritaka eto amin'ny fireneny tya de izay no antom-pisin'ny fandarana iresaka aminao am'zany ny antom-pisinay ny antom-pisin'ny fandarana fa efa vonona ny député Alain Ratsimazafy voafidy tetsy amin'ny Tsimdrano. Miaraba député. Miarabanao namana faniry ary faly miaraba koa ny voaka malagasy manaraka ny fandarana miara-mahonjy amin'ny ity maraina ity kompatanana manokana ho antsika ato amin'ny faritra ny distrikta Antananarivo Atsimondrano izay faly mifanatry tafa sy mifampieno amin'izao fandarana androany alatsinainy izao. Araka nambara teo hoe efa nangataka tsika eo amin'ny fandaminana aloha zany de mba hahafahantsika miresaka satria mahafana le zava-misy eto amin'ny firenena de zay hafanana zay ihany koa ny tsy maintsy hitondrantsika ny adevitra zany. Ny farany herinandro teo député Alain Ratsimazafy ho antsika rehetra mpanaraka mpiaino zany de hoe anisan'ireo nahazo fanasana hiatrika ny JMJ Mada 10 zany hoe ny hetsika lehibe ataon'ny tanora katolika eto Madagasikara andeha ny 10 tany amin'ny faritra Vakinakaratra ny filoha Marc Ravalomanana zany ary de tonga tany itoerana izy. Ny zava-misy teny amin'ny lalana zay nandehanany teny de inefatra voasakana ny filoha Marc Ravalomanana ary samy nahafantatra itsika teo amin'ireo fizaram-baovao samy hafa nanomboka tamin'iny sabotsy iny moa zany fa de hoe voasakana ny filoha Marc Ravalomanana rehefa andehana. Le voasakana moa zany de ohatran'ny efa zary zavatra ohatran'ny hoe tsy mahataitra intsony kanefa maharikoriko ihany izy mieritreritra satria makasary tsy vita makasary mijeriny ao anatin'ny fiarakodia de tsy vitany hoe sakana amina lalana le anankiray fa vao miala iray indray de kilometatra vitsivitsy de misy indray ny fisakanana arak'izay alefa namanao moa zany ny sary alefasio an'le izy faly ahafahantsika mandravaka an'le adevitra zany eo anatin'izay hoe fisakanan'izay kanefa efa fantatra mazava tsara raha ohatra zany député Alain Ratsimazafy izay zandary rehetra nandeha tamin'ny lalana filoha Marc Ravalomanana zay na tany avaratra na tany amin'ny lalam-pirenena faharoa na tatia amin'ny lalam-pirenena fahatelo de efa fantatry ny rehetra vetrany zany fa ino ny fiarakodia amin'ny président Marc Ravalomanana, ino ny numéroany, ino ny fiarakodia ilay mpanokatra lalana miaraka aminy, ireny ny soferany, ireny ny mpiambina azy. Dikan'izay zany efa misy ny arsiva be tabe mombamomba ny fiara amin'ny président Marc Ravalomanana sy ny olona miaraka aminy izay efa tokony ananany eo anivo ny fitandrina ny filaminana ary tokony ho ananan'izy ireo koa zany satria nandritry ny volana maromaro no ny ambina azy tery any trano teny faravoatra ny teo anivo ny fitandrona ny filaminana. Zandary moa ny tena manao an'ity raharaha ty zany député Alain Ratsimazafy de hitantsika amin'izao sary zao de hoe inona ny tsy mbola mahafapo, inona mbola donné tsy ampy momba ny filoha Marc Ravalomanana na ny fiarakodia na ny mpamiliny na ny mpiambina azy na ny mpiaradia aminy fa iverintsika le izy fendrikendrika antsodray tsotra fotsiny député Alain Ratsimazafy sy fanelingelenana satria indrindraindrindra rehefa mandalo le filoha Marc Ravalomanana de hitantsika ny olona mikopakopaka, ny olona mivoaka ny trano, mamela mihitsy ny sakafo atao, mamela mihitsy ny hena tetehana, ny sakafo eny ambilany, mamela mihitsy ny asa mandrara miazakazaka. Zay ve le tena tahorana sa ny tsy atongavany any amin'ilay fandaharam-potoana zay efa nomanina député Alain Ratsimazafy? Anisan'ny mahatsikaiky mihitsy moa zany ny fihetsika ataon'ny mpitandro ny filaminana satria tsy vo izao ny filoha Marc Ravalomanana nandeha nivoaka teto Antananarivo mitsidika any amin'ny faritra samihafa nanehoana an'ireny atao hoe fihetsika zay manohitohany any an-dalana ireny. Mariana manokana aloha dia ampiandohana fa ny filoha Marc Ravalomanana de filoham-pirenena teo aloha ary manana ny antsoina hoe sata manokana amin'ny maha filoha teo aloha azy zay. Voafaritra ao anatin'izany sata manokana zany ny tonon'olon'ny olom-pirenena rehetra aloha de hoe ny fahafahany mivezivezy ary ihany koa ny fahazahoany alalana amin'ny hoe fisina mpitandro ny filaminana miaraka aminy rehefa handeha izany hiala amin'ny trano fonenany. Ny mahavariana araka ny efa nambarany namana faniry teo de hoe tsy vo indray mandeha akory ny
zavatra nitranga sala am'izao ary hitantsika fa nanatao azany mety hoe fijerenany ao anatin'ny fiara ny fijerenana totataratasiny fiara zay any Filomanon-Karavalomanana de tsisy tsy mahalalitsika fa tsy niovy zany fiara zany ary iny foana ny fiara zay nentina mitsidika an'ireny faritra samy hafa ireny. Ny tiana sariana ansaitsika zany am'izao fotoan'izao de hoe ninina atao ve reny mba hanelingelena na ihany koa anehoana ny famendry fendrona na ihany koa fandrahoana nangano marimarina kokoa mba tsy ahatongavana zany Filomanon-Karavalomanana zany any amin'ny toerana zay tokony ho ale zany. Satria hitantsika fa raha nandeha tamin'ny sakana voalohany ilona marimarina fa mifandray amin'antso atarby avokoa ange ireo zandary mpanao ny ataontsika hoe police de la route reny zany hoe raha lalam-pinerena ray no izorana de ny zandary am'ireny lalana reny zany de inona sy amarina mihitsy fa hoe afaka mifandray amin'ny alalany antso atarby ka tsy natao zany handeha isaky ny kilometatra vitsivitsy le olona de andeha hosakananao lava ary araky ny resahako teo de hoe atao mihitsy zay anehoana endrika an'izay hoe fandemetsyaina ve ny tiana atao kanefa raha ny Filomanon-Karavalomanana de tsy azotsika am'izany satria anisan'ny olona zay atao hoe mijoro ary mametraka an'izay maizy azy zay izy amin'ny lafiny atao hoe ny sehatry ny fiarahamonina ary ho fanajana indrindrindrindra an'izay lafiny fiarahamonina zay ary anisany moa ny hoe JMJ na ny fionambean'ny tanora zay natao tany Antsirabe na manafanina nahazo fanasana manokana ny Filomanon-Karavalomanana ary nanome aja sy voninahitra an'izany ataontsika hoe fionambe na fiombonambe ny mpino katolika tany Antsirabe iny no natrehany zany ary izay fanomezam-boninahitra an'izany lanonana ara-pinono zany de ataoko fa anisany mametraka lehibe an'izay lanja eo amin'ny hoe fametrahana ny finoana ho zava-dehibe zany ny Filomanon-Karavalomanana anisan'ny mariany tamin'ny iny fotoana zay nanatrehany an'iny JMJ na manafanino ny hoe fametrahana ho Andriamanitra aloha mahazava-dehibe an'Andriamanitra ho loha laharana noho ny zavatra rehetra fa tsy resaka fisehosehoana sanatriny vava no andeha ho mamaky azy fa de fiarahana miombom-bavaka amin'ny kristianina katolika rehetra tamin'iny fitsidihana tany Antsirabe eny ary ny antony moa zany de fantatry ny rehetra nahazo fanasana ny Filomanon-Karavalomanana de tonga ary Filomanon-Karavalomanana zany de efa fiainana la hoe mivavaka efa fiainany ihany koa le hoe mahazo karazana fanasana marobe avany amina antoko-pivavahana samihafa ary ny miezaka mandrindra ny fandaram-potoanany an'ireny aza dia somary sahirana ihany ny lafin'ny fandaminana satria marobe hoy ny fanasana zay azo ny Filomanon-Karavalomanana avy amina karazana fiangonana maro samihafa zany. Donc rehefa lahady amin'ny akabeny ao anatin'ny 523 andro 12 volana taona iray dia saika zany ny fiainan'ny Filomanon-Karavalomanana de eny amin'ny fiangonana. Donc zany raha ho an'ny rehetra mijery de hoe efa tena plaisir efa tena efa zay misy le vocation le Filomanon-Karavalomanana ary efa manana an'izay fitiavana n'Andriamanitra zay izy sy lay fianakaviana. Donc zany tsy hoe zavatra foronina na zavatra hoterena tsy maintsy ho avy am'izay fa le fiainany le tsanganana le izy menakavy mihitsy iny deputé tsy mazafy ny ohatran'izay no lalana nitondrana azy. Donc tsisy adevitra na récupération politique ho an'ny sasany na hoe samba niatrika zava-dehibe ohatran'ireny de tsy maintsy ezahana ahodina makany amin'ny lay raharaha tsy any président Karavalomanana zay ary zay ny antony natonga hoe zava-dehibe ny fanatrehana n'Andriamanitra zany. Fa ho an'ny sasany moa zany de manahirana mihitsy hoe ho avy aty le rangahy iny satria tsisy fika fanasaina de zay aloha le izy fa tsy maintsy tonga Filomanon-Karavalomanana na sakana rara rehefa tonga tany toerana indray de nisy ity horonan-tsary ty zany ty mahafinaritra be aloha raha voakatsika ty horonan-tsary ty tahaka zao ny fidiran'ny Filomanon-Karavalomanana ny toerana fandraisan'ny olona azy de alefatsika zany namana faly de iverina indray ny tenako sy député Alain Ratsimazafy.
ay le fandraisana azy a teny amin'ny faindohana zany ia iny iny izy de vita alay raha tsy mbazafy sary tsy namboarina iny fa zava-misy taty amin'ny fidira amin'ny filomaran-karavalomana de mahatsiaro a le isika tany Mahajanga le tonga mivavaka ny filomaran-karavalomana dia bona metraka ny tomobile zany tary amin'ny parking lay famaranana le FKTLM zany le fianambian'ny kristiana tanora luteranina malagasy de voasa koa ny filomaran-karavalomana de bona metraka fiarako de ataoko hoe tany amin'ny 100 metatra miala amin'le toerana zany parking nametrahana azy fa ny fantofana ny selfie niaraka tamin'ny filomaran-karavalomana dia sahirana iaho mihitsy mifamindrana zany sy mifitandrona n'lay lalana zany mandra-pahatonga ny filomaran-karavalomana teo amin'ny seza zay nomany ny mpiara-miasa tany toerana zany de ohatra n'izay ihany koa mahita an'ireny trangan-javatra eny tsika deputé Alain Ratsimbazavy de faly ireo vahoaka zany faly ireo tanora sy mpino ary tsika nareto ao ambadiky reny resaka reny tonga soda tanay ary nare koa tsika amin'le tena misaotra betsaka dada tena tonga soa dada fa mbola misy miteny any vonjeo zay dada ohatran'le teny zany eny amin'ny tsena rehetrarehetra sy le eny amin'le lalana alehan'ny filomaran-karavalomana izy deputé Alain Ratsimbazavy nanomboka teo no niketriketrika amin'izay ny adohan'ny kely asa ny adohan'ny romena asa lahady sy ny adohan'ny ry tsy mazaka demokrasia de inona ny ataontsika fa tena milay be le fahatongavany sy le fidirany le ngiamarikaravalomana de ity anankiray ity koa zany anisan'ny tena nandrangitra azy menakavy fa ny okevitra nataony Mahery Lato Manandafy mialatsiny zoko be Mahery Lato Manandafy fa mipikeko tia fa ny okevitra nataonao ty de tsy zakandry zareo am'izay de verina atao amin'ny deputé Alain Ratsimbazavy zao fa ny okevitra voalohany natao amin'ny Mahery Lato Manandafy le 2 heures voilà ozy izy ny orakoraka faly be hono ny olona niditra Ravalomanana tao amin'ny JMJ asa mba ahoana ny any Rajoelina ndraso ndraika aloha ampiady angely ozy Mahery Lato Manandafy de taorinan ty adiny ray taorinan ty namoaka publication ndray Mahery Lato Manandafy Ravalo nanao bain de foule Rajoelina niditra avy ety ambadika Ravalo ray boakely 0 sofa eo ny police de la route hanao vazasa le misakany eny amin'ny lalana ndray zany iny Mahery Lato Manandafy ke de mahita zavatra misaotra zoko be aloha am'le fampitambo avao fa zoko be mafinaritra Mahery Lato Manandafy de ity zany le hoe ray 0 mibaolina voanomboka ny lanonana fa narary andoha am'izay izy menakavy narary andoha ny kibony tsy fatako zay fomba andikana zay de vita Alain Ratsimbazavy fa ahoana tena nahazo olona be zany président nahazo rakoraka faly be ny olona bain de foule ry Mahery Lato Manandafy mamoaka publication jerevy tsara tonga de aty amin'le ray 0 mibaolina Ravalo hain boakely 0 de sahirana sasany satria koa resaka communication de vita Alain Ratsimbazavy ahoana ary natao an'ity am'izay de nandritry n'le fotoana fitaopivavahana kay tsy nivavaka zany ny sasany nanaraka an'le vaovao taty ambady fa niketrika ny sarazana vaovao zany hanelezana vaovao hafahafa zany momba ny filomaran-karavalomana de resahantsika ndray rehefa aveo zany fa aloha pasiko aty amin'ny deputé Alain Ratsimbazavy le satria sady memanko ahy zany gaga am'reto olona reto hoe reto zany vao taitra kely vao mahita zavatra anankiray satria tsy voasakana teny amin'ny lala ny président plus izy sakana na mitombo le communication misy azy momba azy plus ihany koa niditra atao amin'le toerana vedety
ohatran'le fidirana ihany ko tany am'ilay fiangonana tamin'ny Mahajanga ka le izy anie tsy foronina naturel be le izy ary le olona koa no azo lazaina hoe efa iaina n'le fiainam-pivavahana efa tena fakafizan'izy menakavy le hoe manango-po amin'Andriamanitra de ho an'ny sasany zany ny amadihana an'izay ho adevitra politika amin'ny animbana ny Filomarika Ravalomanana sy ny tim no nampiketriketrika an'izy menakavy fa tsy nieritreritra ntsony izy fa inona ary ty fivavahana ataon'ny olona madio tsara no simbazombaina any ambadika any député Alain Ratsimazafy. Na tsikatra agnampotsika namana faniry fa nanomboka teny amin'ireny fanakarana tetỳ amin'ny route nationale numéro 7 iny de nisy vahoaka vitsivitsy tetỳ an-dalana io zany na atao hoe tampoka ary zany fandalovan'ny Filomarika Ravalomanana zany dia niofaofa ary niaraba hoe dada manao any dada sy ny sisa izany zany efa ahitana taratra ny hoe ny fakafizan'ny vahoaka malagasy an'ity Filomarika Ravalomanana ty ary naseho an'ireo ataontsika hoe mpino kristianina katolika tany Antsirabe zany izay mbola endrika fakatoavana sy atao hoe fifandraisana ampo mihitsy amin'ny Filomarika Ravalomanana raha niditra tao anatin'izay lanonana ara-pinoana izay tamin'ny alahady lasa teo. Efa hita taratra zany fakafizan'ny vahoaka malagasy an'ny Filomarika Ravalomanana zany indrindrindrindra nanomboka tamin'ireny vanim-potoana izay nitsidihana faritra maromaro reny. Ary zay indrindra namana faniry no tena atao hoe makararen-dohany zareo anivon'ny fitondrana ka mahatonga azy mampiasa an'ity communication anatin'ny tambazotra an-tserasera ity raha raisitsika hoe compte fake maro be izay atao hoe manadroadro anga ny fomba ilazana an'izany izay mahakasika ny Filomarika Ravalomanana fa io de tsotra ny anay hoe io de volamena latsaka ambofitra io zany de mamiratra foana io tsy mahateo am-pon'ny vahoaka zany ary vao mainka raha tsoatson'ny olona hoe vereny dada zany Filomarika arakaraky ny anaovantsika anjorom-balany zany Filomarika Ravalomanana zany no vao mainka ametrahany vahoaka malagasy any tena hoe asiny sy ny olona mendrika an'izany Filomarika Ravalomanana. Hitantsika tsara angamba mbola mety hisy sary manaraka eo rehefa avy eo maneho an'izay le hoe nisy ny fomba fametrahana an'ireo vahinina saina ataoko fa olona manana mahiza azy zany hoe filoham-pirenena teo aloha zany. Ary hitantsika tsara ny resaka rang protocolaire rehefa misy lanonana dia tokony hanana an'izay hoe toerana mendrika zany zany hoe filoha ny tantana ny firenena malagasy teo aloha zany ary atao hoe anisan'ny filoham-pirenena nitondra avo an'teo karena teto Madagasikara zany Filomarika Ravalomanana zany kanefa dia azo lazaina fa napetraka amin'ny toerana zay heverina fa tsy tokony hipetrahany fa natao mihitsy zay fomba hoe anamavanana ve sanatriny vava ary eo moa zany de hoe lasa ty amin'ny lafin'ny finoana mihitsy indray no mampanahy hoe nisy nahazo baiky ve sa tena izay mihitsy le fandrindrana ny tiavany teo anivon'ny mpikarakara an'izay hoe toerana no manina ho an'ny Filomarika Ravalomanana zay sy ramatoavadiny rehefa ohatra ka nomena fanasana izy ireo mazava tsara ny fanasana mbola mety isy sary moa any ahotsika an'izay taratasy fanasana zay rehefa aveo fa dia ahitana taratra zany fa efa manomboka azo lazaina hoe mikrotatsaina ve ireo mpandrindra rehetra tato anatiny ty fionambe ny tanora kristianina katolika ty satria arakaraky ny anaovantsika an'izay antso zay amina Filomarika Ravalomanana zay no vao mainka ametrahany vahoaka malagasy azy ho ray aman-dreny ary tsy misalasala tsony ny olona am'izao fotoana zao raha vao mahita azy miantso azy hoe dada satria ny dada dia miany fianakaviany ary matsapy ireo olona reo fa ny Filomarika Ravalomanana ihany no afaky ny ia azy ary afaky ny hitondra azy ho amin'ny fialana am'izao olana mianjady amin'ny firenena zao indrindra ny amin'ny lafin'ny fahaseranana zay manjady ny vahoaka dia zay no anakinany ny fitokisany amin'ny Filomarika Ravalomanana am'izao fotoana zao ary ho hitantsika moa zany tsy ho elane zany taona 2024 zany na manafaniry de ho hitantsika eo izay safidin'ny vahoaka am'izany fotoana zany amin'ny hoe iza marina ny tena olona akafizin'ny vahoaka tia ny tantana ny firenena am'izany fotoana zany.
de rosindray tsika zany opory fotsika zany le hoe narary andony kibon'ireo nomena asalahady tamin'ny nomaly iny zany mba hanatsatsoana Filomary Karavalomanana nanatrika an'le izy io le teneniko hoe efa zatra mivavaka ny Filoravalomanana mivady sy ny fianakaviany sy ny mpiaradia aminy donc zany tsy zava-baovao fa fiainana zany fiainana zany na eo raha le karazana antsojay samihafa tsy mahasaka an'izany satria rehefa ikariko an'Andriamanitra de mifantoka amin'Andriamanitra alefa antsika moa ny hevitry ny Filomary Karavalomanana zany taoriana zany rehetra zany fa nititsika ho resahana amin'ity fotsiny miketriketrika am'izay zany zareo de rehefa miketriketrika zany le mpanohana an'le fitondrana de tsy maintsy sura zany tsika fa nisy directive consigne ny ainga tany ambadika any zao alovana an'le communication fa tena nahazo olona be tena voaray tsara mihitsy ny bain de foule la président Mary Karavalomanana fa itsika tsy maintsy mezaka mampiseho fa le débatsika ibainina nitsofoka avy tariananina to ohatriny tsy niditra tany anatin'le vahoaka fa sao de manahirana be amin'ny lafin'ny communication de niketriketrika ny asa lahady mampalahelo ngenareo hoe ampiasaina amin'ny andro alahady tokony mba mitsotsotra eo amin'ny fianakaviana de nomena asa mafy satria tsara be lay fidiran'le Filomary Karavalomanana zany ka sao de ho resy tondromaso lay fidiran'lay ramsekely mandritry nylay fahakalazana ny fetim-piangonan'ny olona ka izy koa moa efa nilokona orange de engagé politiquement le fitondram-panjakana sy ny ekipany tsy maintsy mampiseho an'le sary député Alain Tsimbazafa zany de ny zavatra nitranga zany vita tanteraka lay fitaovam-pivavahana satria atao hoe fitaovam-pivavahana vita ny lamesa vita ny communion de fandraisam-pitenena n'lay filohan'ny tanora de nitsangana amin'ny Filomary Karavalomanana niainga tamin'ny toerana am'izay de iny am'izay nandikan'ny sasany nangataka fitenenany tsy nahazo fitenena satria tany zany le nanahirana sainy satria nieritreritra hoe hitena ka président Mary Karavalomanana azy araka ny fandamina ny tanora lotérienne tsy tao anatin'ny miaro fenitra azo fitenena tsy problème amin'ny président Mary Karavalomanana mihitsy zany vita soma tsara ny fandraisana niala tamin'ny toerana ary mbola tsy niala tamin'ny toerana député Alain Tsimbazafa ianao teo akaiky eo foana mbola mifindra temy toerana zay nipetrahana voalohany nisy an'ireo mpiaradia mpiara-miasa isika rehetra ary mbola rakotra selfie larana za moa nanao protocole na selfie mihitsy nandritry ny fotoana iny amanjatony de niala amin'ny toerana ohatry ny fomba nialana iny ny fomba nialana tary fa ripiketriketrika zany hoe io niala izy fa anina de zao atao ve tsy nahazo fitenenana na nikasa ndray fitenena fa taizy président Mary Karavalomanana no nangataka ivavaka ny naleany tao de ty nataony acte madame zay niainga teto zany le consigne sy le directive de ty izy ty lay fasifaly zao nataony le acte madame azala to hoe nitsaitsaika anody akatezera ngaravalo fa tsy nahazo anjara fitenenana mampalahelo anaka teto zany le niainga lisy jerevy tsara 18h ty de alefaso le ray faly avokoa zany le mpanohana ary Radio Elson Evariste de zao no nataony ngarainy 19h ty zany lasa lokely ty Baraka Sesilany tsy nahaterin-drano Karavalomanana satria menatra teo anatrehan'ny tanora maro teto Antsirabe fa tsy nahazo anjara fitenenana zay nikasainy isesehoana indray ka lasa nody avetrany nanomboka ohatr'izao am'izay zany le consigne samihafa hoe tena afa barakitsika raha ohatra ka tena tsy mipala amin'ny rangahy iny tsika fa zao izy le lasa nandeha iny de teneny hoe tsy nahazo fitenenana de nitsangana de lasa de tafiditra tsina avereny faly misy compte Facebook zany zay misandoka ho namantsika Stanley zany zay tena namana anisan'ny mpanohana Filomary Karavalomanana fa nisy nisandoka zany le compte zany mampiasa double compte hafa zany compte hafa ety ambadika de ohatriny hoe Stanley le tena namana namoakan'io fa tsy le namana zay diso fantatsika Stanley tsy izy io fa mampiasa ny anarana sy ny sarin'ny Stanley de mbola nanaraka zany an'ilay fomba faneho-kevitra izy hoe sady tsy omeny fiangonana katolika place d'honneur amin'ny Filomary Karavalomanana vady ny tsy omena anjara fitenenana jerevo miverina foana le fitenenana de am'tony zany no atsapahanao hoe zay zany le consigne mandeha any ambadika any de ity ny heveriny zareo zany fa hoe pana ny tato amin'ny studio zany hoe niainga zany vo nietsika kely teo amin'le toerana Filomary Karavalomanana de niasan'izay mpiasa zany piasa nampiasain'andro lahy député Alain Tsimbazafa atao ve tsy nahazo fitenenana zany de lasa
de iny am'izay nyritiny de ity zany compte fako ty fa tsy le namantsika tsy Stanley ty tsy ny Stanley tsy compte-ny Stanley fa compte fako ty fa nampiasany ny sarin'ny Stanley ary zany no tokony etsehany eo anivon'ny cybercriminalité hitady le olona tahaka zao mampiasa sary sy ananan'olona zay tsisy efampidirana zany. De jerevo tsara lizy ety ambany zao ny proof ny katolika franc-maçon nametraka ny radomelona ho filoha teo ary samy devoly franc-maçon ireo mialatsiny avakitsika lizy fa ohatrany zao daholo ny tenerany texte rehetra navoakan'izy menakavy am'izay compte fake raikitra ndray ary modeste rakotondriny alefa ay tafitanena Natalie ity mbola compte fake ty de jerevo tsara ny firafitry ny sary eo am'le fanasana de ny sarin'ny président Marc Ravalomanana de raha olona tsy manaraka zany de ohatrany hoe ny pomba ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny mamoaka zao fa compte fake andrangitany io ho an'ny mpanohana ny filoha Marc Ravalomanana fa efa fantatry ny mpanohana io hoe tsy avy aty amin'ny mpanohana io fa olona anaty fitondrana amin'ny manao an'io de rangitiny amin'ny fomba fanoratra lizy ity tafitaniaina Natalie ty anankiray roa andro meloa vao nomena fanasana ny filoha Ravalomanana zao ndray napetraka amin'ny toerana ratsy sady mody natao chapiteau orange tsy nomena anjara fitenenana verina foana eo nefa filoha-poza nomeny katolika fitenenana zany hoe asaina manaratsy zany le compte fake mba entina ilazana hoe avy any mpanohana ny filoha fa tsy avany io fa ry zareo ihany no manohana an'io hita mihitsy hoe mifanohana ny samy franc-maçon de mitovy am'lay publication teo aloha ihany député Yalaira Tsimbazafy de mody asiny hoe ninninona nataonareo de dada Ravalomanana tsy maintsy tavaverina filoha compte fake tony fa mifitondrana ny ao ambadiko tony de eo le tsy mena fitenenana de miverina le franc-maçon de aratsina le fiangonana katolika fa tsy avamin'ny mpanohana filoha Marc Ravalomanana nefa io de mbola profotsika le izy atondray le ray modeste rakotosan ray de mampalahelo antony mampiasa ny sariny jeune team lasibatra am'zany mihitsy moa zany Rientso sy Rady Patrika any Fianaratsoa de zao jerevo tsara le zavatra soratana le sarin'ny filoha Marc Ravalomanana tsy mihetsika foana satria sary anankiroa nampiasain'izy ireo de ery ambany sarin'ny filoha Ravalomanana de tetsindray zany ity ny soloana fanasana teo aloha fa ny soloana ny ty sary eny amin'ny pupitre ty ndray zany eny amin'ny estrade moa maromana kokoa de zao ndray zany nikoriny le texte efa tsy rariny tsony ny ataony reto katolika de voly reto mitovy am'lay soratra tam'le compte fake teo ihany i radomelona de jerevo tsara nampiasainy teo aloha foana le radomelona na tany amin'ny Stanley na tany am'le Natalie de mbola ampiasainy ato le izy tsy mena anjara fitenenana ohatriny iny ihany le izy zany hoe le consigne zany sy le directive anankiray de mandeha ihany le izy de resahana ato anatin'izay am'izay hoe teo ambanina chapiteau le izy sintsisa de aratsiny ao le fiangonana fanjakana sy ny compte mpanjakana iny zany le mpanohana fitondram-panjakana manao an'ireny compte fake reny fa mitovitovy daholo ny endriky le texte soratana zany hoe directive sy consigne ray ihany milalao andreo rehetrarehetra eo mba entina hanaratsinana hoe avaty amin'ny mpanohana filoha Marc Ravalomanana manao an'izay de ty ndray anankiray to moa zany le sariny rady foana ny ataony zareo am'ty hoe Erika Sima ary vola ty fa tsisy idirany namana Rady Patrika misy tony compte fake tony na Rientso de zao ndray nataony fiangonana de tonony ndray le izy mialatsiny fa tsy hoe le fiangonana no sitsikana fa le texte zany vakitsika hoe ohatr zao le fanadroadrondrareo de mitovy ihany le fomba fanoratra an'le izy député Yalaira Tsimbazafy de nanaran'le filoha ataondrareo Radomila le izy zany hoe anankiray iny daholo le consigne sy le karazan'olona maniraka an'reto compte fake reto de miverina ato am'lay faneho-kevitra ihany le resaka franc-maçon de miverina ato anatin'le faneho-kevitra ihany le resaka hoe tsy nomena fitenenana mpaniraka iray ihany zany reo entina andotona atsika mpanohana filoha Marc Ravalomanana sy ny atoko tiako Madagasikara de ty manaraka azy mamarana azy mbola misy oke faly ka tsika zany tsy ho tratran'izany mihitsiny mpanohana filoha Marc Ravalomanana tsy ho tafajabaka am'izany fa compte fake daholo reny ary zay ny directive sy consigne andreo hoe tsy nahazo fitenenana président na tsy nomena fitenenana fa tsisy nangataka an'izany fa nanaja ny endriky ny fanasana izy tahaka n'izay alehana raha ohatra ka ny mpikarakara no miteny hoe omena anjara fitenenana izy de miteny
ohatra za misy fiangonana manasa azy ka ame azy fitenenana de miteny izy, na ohatra misy fiangonana manasa azy ka hoe ame formation mody mana leadership de miteny ny filoha Marc Ravalomanana. Fa raha tsy lainy zay tsy araka ny fandaminana tsy problème zany, tsy problème mihitsiny zany, ary tsy zany koa no atao hosakana satria efa nambarantsika teo député Alain Ratsimanjaka fa fiaina ny fianakaviana Ravalomanana araka ny tondrany filoha Marc Ravalomanana ny fianakaviany ny finoana sy ny resaka fanatonana an'Andriamanitra député Alain Ratsimanjaka. Io efa amafisin'ny filoha Ravalomanana foana hoe ny fanenjehana azy de apetrany tsara ny hoe ovizakeo ianareo, fa ny filoha Marc Ravalomanana de fa mipetraka ny azy ny atao hoe ny foto-kevitra, ny fotom-pinoany ary ihany koa ny fifandraisany amin'ny vahoaka malagasy. Fantatsika tsara fa ny aina zavatra sarotra ty firenentsika ty, ary ny filoha Marc Ravalomanana dia mametraka foana an'izay ny hoe ny fiainany tenany sy ny fianakaviany, ny fiainany firenena malagasy ho eo ampelantanan'Andriamanitra, satria dia anjarany Andriamanitra zay tompony teny farany amin'izay fandarana rehetra no hanakinany ny hoavy rehetra. Ka itony ataontsika hoe famiandry fiandrona sy ny sary isan-karazany mampiasa ny ataontsika hoe compte faiky isan-karazany de hovizakeo ianareo zay manao an'izany amin'ny fampiasana nytony tambazotra tserasera tony, satria efa maro nge zay tsy vo izao reny trangan-javatra ny sereny, ary olona marobe na compte marobe no ampiasainy ny atao hoe apomba amin'ny fitondrana de ampiasaina fotsiny reny amin'ny hoe olona avaty amin'ny fanoherana manao azy kanefa izy ao anatiny eo ihany, de atao zay tsy fankazahoana na ifandrafiana sanatriny vavy eto amin'ity tanytsika ty. Mampalahelo ny zavatra sala am'ireny, ary hitatsika teo nambarana manafaniry teo ny tena consigne na ny directive nomena de mitovy, ary ny fampiasana an'le vombolana ao anatiny de hitatsika fa tena zavatra tsy vokatry ny fo, ary hita mihitsy hoe zavatra voabaiko ny olona manao an'ireny zavatra reny. Ka amafisiny eto zay le hoe fomba fihetsika na fomba fanao na toetra ananan'ny filoha Ravalomanana zay dia tsy mba ny mahay isehoseho na ny oeraoera ozy izy tsika moa ny fomba fiteny malaza am'izao fotoana zao no atao hoe fiainan'izany filoha Marc Ravalomanana zany, fa mijoro izy amin'ny maha hoe olom-pirenena azy, amin'ny mahampino azy de anjarany rehetra, anjarany vahoaka na anjarany kristianina zay miara-miombam-bavaka aminy amin'ny vanim-potoana iny no manatona sy ny hoe maneho an'izay fahafaliana sy fifandraisan'izay, ary hita taratra foana zany tsy voandroany araky nefa nresahany namana faniry teo fa maro ny tena mifankahazo po, ary tsindry foana zay le hoe zany karay aman-dreny, ary eo no manahirana ny sasany rehefa mahita an'ireny horonan-tsary na mahakasika zany any hoe fitsidihana na fidina ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny aton-javatra maro samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena. Eo moa zany ny namana faniry de hitatsika fa tsika indray de tsy kely finoana itsika aity anivon'ny fanoherana indrindrindrindra amin'izany hoaviny ny firenena zany amin'ny fitokisantsika, ary indrindrindra ny vahoaka malagasy an'izany filoha Marc Ravalomanana zany hiatrika ny hoavy indrindrindra amin'ny lafin'ny fifidianana zay andalo eto amin'ny tany sy ny firenena, zay verina fa amin'izany taona 324 zany. Efa maro ny olona nyresy lahatra amin'izao fotoana zao fa ny any lalatokana hanavitra n'ity firenena ity de ny fiverenany filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana mba hahafahana zany mijery fiainana tsaratsara kokoa ho an'ity firenena malagasy ity. Ny lahatsoratra an-gazety androany moa zany de mbola manapirofo le zava-misy tany amin'ny tanàna Tsirabe Omaly. Ny mpanao gazety no miresaka an'ity zany député Alain Ratsimanjaka, fa tsy hoe tsika no nanoratra azy na isika no miteny azy eto, fa tsika moa efa manana fanazavana. Zao le lohateny gazety lehibe iray amin'ny teny gasy zany, fandraisana ny filoha Marc Ravalomanana raha efa vonona indray ny sary mifaly zay teknisianina mahafatrapo miaraka amintsika zany ao ambadika ao. Ny fomba fandraisana zany rehefa vonona faly de mametopy io le izy
ray sy ny tanora katolika ankafaliany dada tsy isika mamorona fa io izy io de misy fanoratana any anatin'ny lehilahy tsoratra an-gazety zany ao ambadika ao miresaka tsara mihitsiny nylay a zava-misy tany Antsirabe io hitantsika misary io le izy zany hoe lay zava-misy zany de azavain'ny adevitra tsy amboarina fa tena nakotrokotroka ny fandraisana ny filomarikaravalama de zay nampiasa andro alahady an'reto olona reto hoe mpiteo en communication antsika le izy ampiasaon compte faitsika miasa reactumada miasa reto karazan'olona samy hafa reto fa tena afabarakitsika fa tena nyreveny olona milaingy le raha miseta aty e ka io tsy azonareo fafanako tsy azonareo ahilikoko ny zava-misy no miresaka an'izay fa zao ny zavatra nambara ny filomarikaravalmanana ny fiainany de efa nankininy tamin'Andriamanitra ary Andriamanitra mandamy manio Andriamanitra no miprograme anio sy mandrafitra ny toe-tsainy olona tsirairay avy nasainy izy ray aman-dreny izy fiainany le mivavaka tonga mamaly ny antso ny filomarikaravalmanana sy ny vadina ary nanaja tsara mihitsy ny endriky ny loko ny fiangonana zay tsy voasambany nanao izany filomarikaravalmanana fa tamin'ny fandalovan'ny Papa François de efa nampiasa an'ilay loko mavomavo sy fotsifotsy de iny filomarikaravalmanana ineny nanao fotsifotsy filomarikaravalmanana nanao an'ilay kravaty mavomavo ho fanajany zany fa tsy hoe njara kit orange gourda orange lokona karoty arak'le mba titin'ny sasany lefa tena tafiditra mihitsy mijoboka mihitsy ao anatin'le raharaha fa zao nambara ny filomarikaravalmanana de ho avy deputé Alain Ratsimazafy hiresaka ny tena dikany ty zavatra teny ambary ty ao anatin'izay interview minitra vita zay tokony mametraka alohan'ny zavatra rehetra an'Andriamanitra aloha zay vao mandinika de mipetraka aloha mandinika miona de rehefa aveo mijoro am'izay amin'ny fahamarinana mpalalana sy fahamarinana Kristy tandreny tsara misy tadadika vilana ny olona mihinan'Andriamanitra tsy manana fisainana hafa mihitsy fa tsy nofo aman-draha akory no hidivantsika tsy le olona hidivantsika fa le fanahy ratsy zay tonga anatin'le olona mampily ny saina azony tsara tena tsara tena faly tena faly napetraky ny filomarikaravalmanana tsara no hoe tsy ilay olona hita maso akory ny divantsika fa ilay fanahy ratsy zay mety ao aminy ka mahatonga an'ireny hoe endrika samihafa amin'ny lafiny hoe fanovana ny ataontsika hoe ny lafy mandaminana isan-karazany hatramin'ny fiaingaina teto Antananarivo andeha ho any Antsirabe ny tany fiatrehana aniny fiaonam-be any Tanorina de hitantsika ihany koa no hoe ny fombafomba rehetra tao anatin'izany fotoana zany zay mariany tsara fa tsy namaky ny filomarikaravalmanana akory ny andray fitenenana fa napetrany mihitsy ny hoe faly ao izy niatrika an'izany fiaonam-be any Tanora zany ary ny maha kristianina de anisany napetrany ho zava-dehibe tao anatin'izany hitantsika am'izay le hoe fahamatorana eo amin'tony ray aman-dreny tony fa ny hafa moa hafa ny fomba fijeriny an'izay le hoe fitsangana ny filomarikaravalmanana tao anatin'izay le hoe na tao aoriana ny fandraisam-pitenenana samy hafa dia azy ny azy fa madio ny fisainan'ny filomarikaravalmanana ao anatin'le izy fametrahana an'Andriamanitra no zava-dehibe zay aloha ny lolarana ary mila mandinika ao aorianan'izay ary tsy ny olona akory ny ajina fa lay fanahy ratsy misy zava-dehibe na ataontsika hoe mesazy tiana ampitaina am'izany satria maro loatra ilay ataontsika hoe fisainana zay heverina fa tsy mitondra soa ho amin'ny fiatrehana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ka raha tsy mijoro reny olona reny maneho any vahoaka malagasy an'izay le hoe pino sy mametraka ho zava-dehibe an'Andriamanitra zay dia lasa na le vahoaka malagasy aza mety mirorosaina ihany hoe rehefa ny mpitarika no tsy manana an'izay foto-kevy-dehibe hijoroany zay dia tonga amin'le fitenena hoe lasa mivay ihany koa ny aty amin'ny ireo mpanaradia zany ka
mbola amafisina foana zay le hoe endriky ny fitokisana, endriky ny fifanantonana, fifandraisany ny filora valomanana zay amitsika vahoaka. Indrindrindra moa zany raha tamin'iny alahady iny de tamin'ireo mpino kristianina tonga tany toerana de nataony nazavany azy, ary tsy miolakolana izy fa de hoe ny olona kristianina ozy de tokony adio ny fomba fisainana, indrindrindra amin'ny fiatrehana n'ireny zavatra ireny. Tsy nataony ho sakana ho azy mihitsy ny fametrahana azy hoe niaraka tamin'ny sarambabem-bahoaka teria amin'ny fitoerana ambany ery, fa olombelona tonga olombelona rehetra, fa de amafisiko ihany hoe io de volamena latsaka ambovoka io, hain'ny olona foana no manavaka azy, ary tsy ny hoe tsy namelana azy handray fitenena akory tsy midika ininona velifely zany, fa fantatry ny kristianina tonga teo fa nisy ray aman-dreny nanome voninahitra sy nanome asina izany fionambe ny mpino katolika tany Antsirabe zany. Fantatry ny kristianina tsara zay, ary fantatry ny vahoaka hoe iza ny tena mivavaka sy iza mody mivavaka, iza ny tena kristianina sy iza mody ho kristianina. Fantatry ny rehetra zany hoe ahoana ny fahasahiana mikapoka baiboly amin'ny fotoana tokony hanaovana engagement solennel na serment manoloana ny vahoaka sy Andriamanitra Andrenanary, fa iza ny tsy nanao an'izany. De anjarany rehetra mamaly an'izany de bete alaina tsy mazafy fa mino fa azony sasany ny zavatra tiatsika resahana amin'izany. Fa ozy ny evekana marana ny adevitra hoe ry tanora mandraisa andraikitra, de zay ny lohateny lehibe na gazety mpiseho isan'andro androany miresaka an'izay. Zay zany tiatsika nakatonana ny adevitra iny message des évêques ozy izy jeune engagez-vous, mandraisa andraikitra. Ka io zany de fantatry ny rehetra tsara am'izay hoe tany amin'ny taona 2 ka hatramin'ny 4 rehefa nanonga-panjakana koa nge reto fanjakana am'izao fotoana zao reto de diabolisena ny filoha Marc Ravalomanana. Natao mihitsy zay nararatsiana endrika azy de tsy fantatry le tanora le génération 2000 zany izy député Alain Ratsimbazafa. Fa am'izao fotoana zao fantatry le tanora tsara am'izay hoe iza kay ny tena vrai ray aman-dreny, iza ny mamodika firenena, ahoana ny zavatra ny ainana tany amin'le fotoana nahaterahanay sy ny zavatra iainana taty amin'le fotoana hitatana n'le mpanonga-panjakana amin'le firenena ankehitriny. De reny message reny dia misy FDB reny amin'ny fomba fahitantsika azy ny amin'ny mandraisa andraikitra de anjarantsika tanora zany mandray andraikitra tsy ho voafitaka tsony sodokany resaka amin'ny alalan'ny makety, resaka amin'ny alalan'ny resaka loko manjelanjelatra na efe spéciaux fotsiny, na amin'ny alalana lafin-javatra samihafa godi samihafa ahafahana mandrebireby atsika sy kabary tsara lahatra. Fa tanora misaina mahay mametraka tsara sy mandanjalanja araky ny resahan'ny sénateur Joseph Felanteo hoe tena ho amin'ny hoavin'le Madagasikara, ka zay endrika fandraisana andraikitra zay everitsika fa mahazo message an'izany ny tanora de anjara mieritreritra hoe zay tokoa mila mandinika ny hoavin'ny Madagasikara député Alain Ratsimbazafa. Am'izao fotoana zao namana faniry de mahatsapy itsika efa maro amin'ny tanora ny manaraka ny rahapirenena. Ary indrindraindrindra moa ny fisiny toy ny fandarana toy ny fandarana miara-manonjy tony de maneho foana zany an'le hoe zao ny zavatra nisy tamin'izany fotoana ny tantana ny filoha Marc Ravalomanana zany. Ary ny ankehitriny moa de fa iainan'ny tanora andavanandro ny fahitana ny zavatra misy am'izao fotoana zao. Ahafahan'izy ireo zany mijery hoe atraiza moa zany na hoe inona ny lalana ho alehan'izy ireo raha nahazo an'izay atao hoe iraka avy amin'ireo ray aman-dreny am-panahy reo ny tanora tamin'ity zaikaben'ny tanora ity amin'ny hoe mandraisa andraikitra ary tanora, anjaran'ny tanora zany mandanjalanja ny zava-misy am'izao fotoana zao sy ny zavatra nisy tany aloha tany, satria itsika de miezaka foana eto maneho sy mampafantatra ny tanora ny zavatra nisy raha tamin'ny fotoam-pitantanany zany filoha Marc Ravalomanana zany, ahafahany mandray ny fanapahan-kevitra amin'ny fotoana zay tokony andraisana an'izany, satria ny rahantsika nalala fa maro amin'ny tanora tokoa tsy niaina tamin'izany taona 2024 zany, mety hoe efa teo izy fa mbola ankizy dia tsy malala loatra ny tena hoe ny raharaha-pirenena amin'ny ankapobeny sy indrindra ny raharaha politika. Ka ankehitriny zany tsika
tsy nafanty antoka atsika mihitsy atao hoe nisy ny faheritaona mahery zay anty fandarana miara-manondro ty de nitazany vahoaka malagasy nitazany reo tanora malagasy alala sy afantatra ny zavatra nisy teto amin'ny tany sy ny firenena sy ampahafantaritsika ihany ko ny zava-miafina ao anatin'izao fitantanany mpitondra am'izao fotoana zao satria raha tsy itsika eto amin'ny fandarana angena manafaniry ny atao hoe mamoaka na manao ny tsikera na ihany ko fanamariana makasika ny fitantanandrara-pirenena eto dia maro amin'ny vahoaka malagasy ny tsy mahalala nininy fa everiny hoe mandeha araky ny tokony izy ny zavatra misy satria le fantatsika tsara ny manavanana an'izao fitondrany zao fa ny amin'ny lafin'ny communication de ndraindray zany za fady sokevitra ndraindray no mahavoa ny vahoaka malagasy am'izay mety ho safidy tokony ho raisiny amin'ny fotoana zay ilanan'zany ka itsika eto zany dia raisitsika ho atity zany na manafaniry aleo mena ny zavatra hitasy marina ny tanora ary ireo ray aman-dreny moa de fa nahalala ny zavatra nisy ny ainana teto dia manana ny safidy ary nona fa tsy ho diso safidy ny vahoaka malagasy amin'ny fotoana zay atongavany zany hoe fametrahana ny safidy hitatana ny tany sy ny firenena izany ity no ataontsika hoe loha hevitra maranantsika azy zany misy fanahian-kevitra nataona tompon'andrakim-panjakana lehibe teo aloha efa prime ministre lefitra efa tale ny kabinetra tamin'ny androny tetezamita fa rehefa mandinika zava-misy amin'ny akabean'ny fiainan'ny firenena zany na ny tany kongona ny fisavoritahana etseroa dia nysotomitsika ity fanahian-kevitra nataona Andriamatoa Zazara mandimby arson ty tao amin'ny compteny zany akisankely faly fa somary lavitra kely le mamaky ny anadahanareo moa zany raha lahanareo zandrinareo somary sahirina kely zay amin'ny lafin'ny maso de miezaka kely amaky azy mamperitreritsy ty fanahian-kevitra nataon'Andriamatoa Zazara mandimby arson ty de nindramo atao anatin'ny compteny zany mba ahafahantsika mba mifampizara am'ty fandaharany ty hoe rehefa ny olona ohatran'izao no miteny de mba mandiny ihany ianareo mpitondra fanjakana satria atram'izay zany mpanara-maso olo-mangina any am'sehatra misy azy kanefa maneho hevitra tahaka izao de zao lizy tamin'ny 7 volana septambra tsy rariny tsony aoko zay tsy misy tsony ny zoan'ny malagasy tsy mendrika izao ny malagasy feno fahendrena mandala ny fihavanana berim-po eny mitsiky foana na de eo aza ny fahasairanana lalovany isan'andro ako zay ny fihetsaram-belatsia amin'ny langy tsara lahatra tsy rariny tsony tsy misy fitiavana mihitsy ny fihetsiky mitondra rajoelona resaka kombakambava daholo ny sisa tsy mahalala raha tsy nyresaka rendrarendra sy vola miditra any aminy heveriny ho olo-pirenena tsy mananjony malagasy citoyen de seconde zone hoy ny frantsay satria izy manana zo-pirenena frantsay porofo mitoaka mitenda ny zava-mitranga tany aloatra mangoro rehefa zazavavy mitovy zo-pirenena frantsay amin'ny andro rajoelona voavoatotoina de aingana be ny fanapaha-kevitra fa rehefa nyzony zazavavy malagasy vohitsakitsaketo amin'ny tandrazany tsy rehefa eo mihitsy mpitondra mpanitsakitsaka ny fomba ny fady ary ny asina malagasy any ka mikorotana ny fiarahamonina tsy tiitsony ny maro misy eo akehitriny ny fahatezerany vahoaka maro anisy amin'ny fomba sisa hitazomana ny fanjakana dia nididy jadona ny zavatra nitranga tany kongo dia apirofo mitoaka mitenda fa tsy tia ny malagasy rajoelona na de mody mitondra fiara miory avy any frantsa tany tandalana Madagasikara nefa ny lalana fototra aza tsy ajainy izany de fiatsaram-belatsy fotsiny zao tsy manana ny rary mihitsy ny zandary eo ambany fahefany tamin'izao famonon'olona tsy manatsiny mahery 20 zao tsy amin'ny firenena milazo demokratika toa ny Madagasikara no ahitana mpitandro filaminana manao tifitra variraraka amin'ny vahoaka tokony arovana fa any amin'ny firenena mampiatra ny fitondrana jadona taratra izay endriky ny didy jadona izay koa ny zavatra hita eo amin'ny lafiny ara-politika indrindra fa eo amin'ny fahalalahana maneho hevitra rehefa ny atokona fikambanana politika manohana amin'ny fitondrana manao fihetsiketsehana an-dalambe de mahazo alalana malalaka erany nosy rehefa ny atoko avy amin'ny fanoherana no mikazahana fihetsiketsehana an-dalambe na mitoerana fananan'olotsotra toy ny Macron dia tsy omeny fanjakana lalina mihitsy ary miaramila mirongo fitaovam-piadiana anjatony no ahetsika ny fampiarina ny lalàna an'izao fitondrana izao dia manao didiko fe lehibe toy ny fampidirana amponjeny tsy hafa an'ilay mpiasan'ny UNESCO naka ny sary nyvaliziny filoham-pirenena tsy misy tsony ny zoan'ny malagasy tsy mendrika izao ny malagasy feno fahendrena berim-po eny mitsiky foana na de eo aza
ny fahasairanana lalovana isan'andro san'andro zazahaira nanoratra izany mampieritreritra zany deputé tsy mazafy anaovantsika azafady fa nalaitsika taminatiny compte nandriamato zaza zany raha mandimbiarson zany satria hitatsika fa mitombona loatra mivampotoana hisehoany le zava-misy tsy any amin'ny fanoherana misy an'iny olona iny tompoko ary mety anisan'ireo olona tsy de mpaneo hevitra firy manana fomba fijery mpanara-maso ny fiainan'ny firenena ary mipetraka any amin'ny anjara tandrifony fa mampiteny ny zava-misy iainan'le firenena amina olona zay iverina fa any ambadimbadika any zany rehetrarehetra izany fa amarana antsika azy dia andray deputé tsy mazafy hoy ny fanehoan-kevitra nataon'ny tale kabinetra sivily ny fiadinan'ny repoblika Ramatoa miavitra manoloana le zava-misy rehetra ay mba tsapan'izy ireo ihany fa ao anatiny nge ty manakorotana fanjakany ty fa tsy aty amin'ny fanoherana ay tsapan'izy ireo ho an'le milaza zany fa hoe manao sakana tsisy ny fampandrosoana ny mpanohatra nareo manelo vavao tsy marina ianareo manao an'izao karazan-javatra rehetrarehetra zao fa itony avoaka ny tale kabinetra amin'ny présidence tony de tokony amperitreritra zao nambarana betsaka tato ato ny tompona ndraiky mpanjakana miopefy zava-tsara betsaka tato ato ny tompona ndraiky mpanjakana miopefy sy manapatra fahefana namerina nylaza amin'ny filoham-pirenena fa tandalany Madagasikara ka tsy misy ambany lalàna mbola ampiatsehivina ihany koa ny mpiasam-bahoaka avokoa ny fampiasam-bahoaka avokoa ny tompona ndraikitra eto amin'ny firenena mitaky fanetretena sy fahaiza-miaina zany ary tsy doriny andraikitra ampindramina antsika kosami ho modely ho an'ny tanjanaka tompona ndraikitra amin'ny présidence na tompoko miteny an'io de milaza fa hoe tandalany Madagasikara ka tsy misy ambany lalàna manomboka aminareo ho amin'ny présidence zany mesazy omenao zany raha matota leny kabinetra ka miainga avy any amin'ny filoham-pirenena zay ambany lalàna ihany koa fa tsy hoe ambony lalàna sady rese amin'le tompona ndraikitra mina fahefana moa izy ireo de anjarandrehetra mandinika fa zay zany manao rappel à l'ordre le taleny kabinetra civil fa zany rehetrarehetra zany miainga vao aminareo le tsy fanajala lalàna fa tsy aty ivelany akory deputé tsy mazafy misaotra namana fanify hitatsika amin'ny reny fanehoan-kevitra samihafa reny moa raha raisitsika ny prime ministre lefitra teo aloha de misitona ny sainy be sy maro fa efa tsy mandeha araka ny tokony izy tsony ny fitantanan-draharaha eto amin'ny tany sy ny firenena ary mametraka mihitsy izy hoe tsy mendrika ho an'ny vahoaka malagasy ho zavatra iainana misy izao tompona ndraikitra ambony teto amin'ny firenena reny olona reny ary mahatsapa fa tsy atao fialana ilany akory ny zavatra hoe tsy fandehanan-draharaha eto amin'ny tany sy firenena fa amin'ny mahatompona ndraikitra izay dia tokony hijery an'lay fandraisana ndraikitra mivantana ho an'ny vahoaka malagasy amahana reo sakana samihafa amin'ny lafiny fampandrosoana eto amin'ny tany sy ny firenena hitatsika fa na ny mpiara-miasa eo anivon'ny présidence ary am'izao fotoan'izao araky ny naseho teo dia mahatsapa an'izay le hoe fanapara-pahefana ataon'ireo tompona ndraikitra samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena mahatsapa zany zareo fa na izy samy izy ao aza de fa ahitana an'izay fanararota-pahefana zay amin'ny endrika ety ivelany miatra amin'ny vahoaka malagasy karaha tena hikatsaka an'izay lafiny hoe fampandehanan-draharaha-pirenena zay tsika de aoka mba ho modely marina ianareo tompona ndraikitra ambony eo anivony zany fiadidinan'ny repoblika zany sy ireo ratra mangaika samihafa etya ifotony zany ka mba hahafahan'le vahoaka ihany koa manaraka an'izay fomba tsara asehonareo zay fa matoa miseho sesilany reny raisitsika skandale misy eto amin'ny tany sy ny firenena reny de reny ange de aminareo tompona ndraikitra ao ambony ao ny fiandohany zany skandale zany ary tsy mahagaga raha ny zavatra misy am'izao fotoan'izao ny hoe misy ny voatery tsy maintsy esorina amin'ny toerana noho ny antony samihafa ary misy ihany koa nefa reo atao hoe tsy azozongozonina ve
am'izany andraikitra ambony tanany eto amin'ny tany sy ny firenena ny eny fa na de ahitana an'izany hoe fahadisoana miopapanjany ara amin'ny fihetsika sy ny toetra zay atao ny anivon'ny fiarahamonina sy ny fitantanana ndra-ra-panjakana koa fotoana angam'izao hoe tena andiniany rehetra ary mampisainy reny faneho-kevitra samihafa zay nentina teto androany reny de anjarantsika vahoaka malagasy no mandinika ny zava-misy ahafahantsika zany manombana ny hoe ahoana ny hoavitsika namana fanehona maranantsika azy député Alain Ratsimanjafy everina fa so misy afatra ho ampitainao amin'ny mpiatrika tima ao am'disika na Tsimondrano zay manaraka antsika am'izao fotoana zao na ho amin'ny fandaharam-potoana maro samihafa amin'ny zao fotoana zao angamba de ao anatin'ny vanim-potoana zay hanomanana moa zany amin'ny hoe fanaovana ny liste électorale isika zany hoe ny révision na liste électorale zany refonte moa zany marimarina kokoa na hoe fanavaozana tanteraka n'izany liste électorale zany misy note navoaka ny CENI tamin'ny 17 ny volana jolay lasa teo zay manome handraikitra indrindra ho an'ny eny anivon'ny fokotany tsirairay aby zany hoe mahakasika zany ny anjara andraikitry ny antoko politika amin'ity sehitry ny fanavaozana ny lisym-pifidianana ity mariana tsara ato ny hoe ny antoko na fikambanana politika nanao fanambarana momba izany dia manana solotena roa zany rahabe indrindra isaky ny atoko any amin'nisy apokotany any hanara-maso amin'ity resaka fanaovana ny liste électorale ity ka eo indrindra no anetanana ireo mpikatroka tiako Madagasikara isaky ny fokotany any zany isy ny fandaminana avy aty anivon'ny antoko ahafahana manendry anareo zay solotena mba hanara-maso an'izay listra izay ny tanjosika de mba ho voasoratra ho avokoa ny olona rehetra feno 12 taona miakatra ary ireo zay manana zo zany ifidy amin'ny fotoam-pifidianana zay ho avy ka anisan'ny lesona sy lesoko azafady anisan'ny lesoko lehibe teto amin'ny tany sy ny firenena izay tsy fahatomombanana teo amin'ny lisym-pifidianana zay ka niteraka n'ireny savorivory isan-karazany reny tamin'ny voka-pifidianana ary hitantsika ihany koa zany resaka doublan sy ny sisy zany zay nahabe resaka ny mpisehatra ara-politika rehetra noho zany dia manana andraikitra sika mpikatroka tiako Madagasikara mba hanatona an'ireny fokotany misy atsika tsiray aby reny voalohany aloha de ny fanamarinana ny anarantsika hoe tafiditra marina avy eo anaty lisym-pifidianana ary faharoa ihany koa dia ny fanendrentsika n'ireny soloteny reny mila miomana zany tsika de nizao mba ahafahana manolotra ny anaran'izy reny eny anivon'ny vomera amin'ny fanisana ny mpifidy mba andray an'izay andraikitra ho fanamarinana izay ankehitriny moa dia efa mamaraparantsika namana faniry hitondra ny teny fankasitrahana ho atsika rehetra zay nanjotsy tapaka ny fandarana miara-manonja ary isorana ihany koa ireo namana rehetra zay nitondra ny faneho-kevitra teto amin'ity fandarana miara-manonja ity androany hatramin'ireo namana avilavitra avany Sofia avany ny namana sénateur Joseph Hollande ary koa ny Tapera zanany ary tsy adino am'izany namana faniry sy namana rina ary ny teknisianina zay niantoka indrindrindra am'izay lafiny hoe fampitana mivantana ity fandarana miara-manonja ity akasitrahantsika mametraka ny veloma finaritra ho atsika rehetra tompoko ety ampamaranana dia nampitondra ny teny fialatsiny amintsika ny député Géry Randriambolaina moa zany fa voatazona amin'ny adidy amanandraikitra izy ka tsy tafaraka tamintsika tamin'ity androany ity dia aterina izay fialatsiny izay misaotra ho an'ny mpiatsehatra rehetrarehetra ny teknisianina mpiara-miasa dia manome fotoana indray ho an'ny rapitso hiaraka amina adevitra vaovao solomavim-bahoaka hafa indray no hiara-dalana amintsika makasitraka tompola makatelina tompovavy manomboka ny fandraisan'ireo sosokevitra avy amin'ny antoko politika fiarahamonim-pirenena fikambanana samihafa mikasika ny fikoanan-dom-pirenena anavaozana ny lalàna mifehy ny fifidianana araka ny fanamafisany komite teknika iombonana sy ny fehi-kevitry ny dinika no tanterana ny 30 jona 2024 lasa teo azonao ataony mandefy zany amin'ny adresy mailaka comité technique mixte @gmail.com na miantso ny larantaby 034 48 562 alohan'ny 10 septambra 2024